Tompolasy tompivavy anterina ny arabo mbampirarentso antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray. Andro nomen'ilay nahary antsika alarobia 13 aogositra 13 sy 14 na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana n'izay arabo mbampirarentso izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada. Soratsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria dia velona trapamonjena hatrany isika mianakavy, velona trapamonjena izay misy adidy sy andraikitra ndrasana amintsika mianakavy. Indrindra moa zany resaka hoe raha-pirenena izany, firenena malagasy izay mandihy fotoan-tsarotra amin'izao fotoan'izao ary hiatrika ihany koa ny atao hoe fotoana manokana sy fotoana miavaka isaky ny 5 taona vao misy an'izay raha ny lalam-pandrena hoe fifidianana filohan'ny repoblika. Ankoatran'izay soratsika ireo teknisianina ny eto amin'ny Foibe tary amin'ny faly sy ny namany eo ambadika eo dia ihany koa ireo teknisianina marobe zany miparetaka manerana nosy ary tafiditra ao anatin'izany ny teknisianina eo anivon'ny Radio Mada. Ankoatran'izay ny resaka hoe fandarana amin'ity indray mitoraka ity dia famakavakana toy ny mahazatra rehefa alarobia moa zany dia manana anjara fotoana eto Andriamatora Motarsson, aleluia na i Tonton Mota izay efa mahazatra antsika. Tamin'ny herinandro toy izy teo fa somary nakarivotra kely satria ilainy izay fa ny fiainam-pirenena moa mandeha foana dia anio zany dia miaraka amintsika Andriamatora Motarsson, aleluia namana fanira zafy manantany mbola ho avy eo ihany koa ary raha ny fandarany eto zany raha tsisy ny fiovana dia ho avy eo ihany koa ny solombavamboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy zany ny député Fetra, zay no alalantsika azy ary izy moa dia filohan'ny groupe parlementaire Tika Madagasikara ianivon'ny parlement eto amin'ny firenena. Hiditra amin'ny Tsipriany ary sika ary avy hatrany dia miaraka amin'Andriamatora Motarsson, aleluia. Maromaro ny zavatra izay mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ary tsorona amin'le teny manao hoe miazakazaka ny toetra raha, miazakazaka makaiza ary miazakazaka manahoana le fiazakazahana. Raha ny fotoana tokoa aloha dia tena marina zay miazakazaka. Zao tsika tonga dia 23 anankiroa be zao anio alarobia 23 aogositra 2023 miazakazaka zany. Ary ankoatran'izay dia eo ny atao hoe fomba fiatrehana an'ilay raharaha izy ity ve azakazaka raha tosika sa azakazaka manao ahoana, zay le fanontaniana zay. Zedezil efa manangasanga ao dia be dia be ny resaka mbola azo resahana momba an'iny ny resaka fifidiana président repoblika misokatra an'io zany ny fametrahana ny filatsako fidiana dia zany koa mbola goavana be zany ny resaka hoe certificat de nationalité ny Iandry Rajoelina ahoana sy ahoana ny Rara Jimfield mbola eo ihany koa reo aloha zany zao ny tena mafana dia hojerentsika eo ny momba zay alefantsika arakaraka ny fandaminana azy eo fa tonga dia miaraba n'Andriamatora Motarsson, aleluia aloha isika amin'izao fandara zao. Miarabanao tompoko. Miaraba ny Rina, miaraba ireo mpiatsetra any amin'ny mpanotsy lazaina any amin'ny teknisianina isan-karazany MBS ny Radio Mada, miaraba ireo mpanaraka ny fandarana na ny any ampitan-dranomasina na ny eto Madagasikara ianareo zay nandefa fanontaniana hoe ahoana momba zao dia efa eto moa zay sy rina fampiresaka an'izany rehetra zany miaraba anareo rehetra samy mitahin'ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izao tombo-piainana no raisitsika avy amin'Andriamanitra izao entitsika aneo ny asany dia fijoroana vavolombelona ny fahamarinana zany. Zay.
marina tokoa zany eny ary hiditra amin'ny votoatantsika raha vao miteny hoe andriamatora motarson alleloia de resaka minina ary ianao moa zany tsy atory voanjodina am'izany resaka hoe tontolon'ny arena kibon'ny tany zany satria tena nisehatra mandritra ny fotoana maro teo amin'io raharaha io zany ary manana tombony lehibe ny miara-monjy eto amin'ny MBS radio Madagasikara satria raha vao io resaka io de ataontsika mihitsy hoe consultant ianao zany hoe manampahaizana tsy atory voanjodina am'izany resaka zany. Gamefield société britannique dia ny directeur de cabinet amin'ny fiadidiana ny Republika samborin'ny polisy de mbola mihidy any a Londres any hatramin'izao atao fanadihadiana mandeha fanadihadiana satria hoe manao kolikoly amin'ny Britanika izany iny moa efa fantatsika dia ahoana ny fahitanao an'izany iny toe-javatra iny aloha raha miainga amin'ny isika satria tamin'ny hery mantsy efa saika nanontaniananao ty raharaha ty fa vao mipoka liza de ianao tsy teto fa ianao mbola nakarivotra dia ahoana ny fahitanao an'izany ny raharaha izany ary eniko tokoa io zavatra ny tranga io natany ampakany-rivotra araky ny resahan'ny ny rina ary fa le zavatra miparitaka na mitambajotra isan-karazany na amin'ny ny zanako moa zany manaraka ny anina zao ny zavatra mitranga ary dada de gaga ihany gaga ihany aloha rina satria raha ny fahazahoko azy de efa hoe tany amin'ny 2008 ny nanomboka zavatra tsy fantatro ny fahamarinana zany na tany amin'ny 2009 ny nanomboka tsy fantatro fa gaga ihany raha 2008 hoe nangataka permis d'exploitation reto olona reto de ohatrany hoe raha ny zavatra henoko fa hoe inona ny tena marina tsy de fantatro loatra no nangataka permis d'exploitation de apanatenaina de nezahana anazy nangalana vola sy ny etsetretsetra ohatr' zay le fipetraky le raharaha fa zao ohatrany tsy de ao tsaro zany zavatra zany raha ny fahitako azy satria zao tamin'ny andro ny filora valimanana ange mialatsiny amverina nareo verina amin'ny rahavalomana tsy zany le code minier tamin'ny filora valimanana mihitsy lasa nataon'ny afrikanina modely apetrako mazava mihitsy aloha zay rina ahoana tsara aloha momba zay hoe le code minier teto Madagasikara tamin'ny régime ny président Makaravalomana 2003 hatrany amin'ny 2008 reny de voasarika iny ny afrikanina natao modely mihitsy ho le izy hoe tena fantatra ty efficace ty so zay mantsy ny somary mahagaga mihaino an'le resaka mandeha hoe nangataka le olona permis d'exploitation zany inge raha mangataka ianao androany lalàna tam'izany 30 andro aoriana amin'ny fametrahana hoanina tsy maintsy mivaly tonga any tananao valy fangatanao hoe nekena sa tsy nekena tam'izany ka zay ny mahagaga hoe ireto Gamefield reto zany nangataka de nakany amin'ny présidence ve izy sa ahoana olona tao amin'ny présidence ny antso azy hoe ndao hiasa any Madagasikara tsisy fantatro zany le am'ty zany am'ty raha ty zany fa de zay no henoko hoe efa nanomboka tamin'ny 2008 io za hoe tsy normal zany raha tamin'ny 2008 satria nangataka izy de tonga 30 andro aoriana de hoe mahazo izy sa tsy mahazo ary tokony ahazo fa zao raha nahazo permis d'exploitation ary izy tam'izany fotoana zany raha nangataka tany amin'ny cadastre minier de ho nahazo mivalina izy tao anatin'ny 30 andro ary rehefa tsy misy antony manokana de tokony ho azony io fa zao tsy mahazo mitrandraka izy raha tsy mahazo permis environnemental zay kosa aloha de tsy piana satria nivoaka tao anatin'io resaka io le resaka hoe de ambato vy 75 millions de dollars nangatahany fanjakana noho ny autorisation environnemental apetrako aloha fa ny lalàna nisy nge de zao hoe 5% ny vidiny materiel hoentinao miasa no alohanao any amin'ny ONE azahoan'ny ONE manao ny fanadihadiana momba ny problème environnemental ny tetikasa anankiray 5% tsy maintsy atao zay fanadihadiana zay tsy maintsy satria lalàna zay tsy mahazo manomboka mihitsy ianao raha tsy misy fa so raha vao manaonao foana io anao de sotomina mihitsy le permis d'exploitation donc tsy maintsy manao an'io ianao zany rehetrarehetra zany mitambatra ohatrany sahirana mihaino an'le vaovao
fa ny autoroute ry efa trongisina daholo nefa de avy eo de hoe ahoana indray le resaka environnement tena sorony le direct ohatra fotsiny le DG ohatra fa fotsiny de zao tiako resana hoe zay le izy a zay no natonga an'le hoe le chiffrazan'le tamin'ny Ambatovy hoe 75 millions de dollars là c'est n'importe quoi tsy fantatro hoe nambarana Ambatovy zao hoe raha ohatra hoe 5 pour 1000 zany mameno 75 millions de dollars io raha 10 milliards de dollars izy zany a ny investissement matériel nataony Ambatovy de 50 millions de dollars nefa za tsy mino hoe tonga am'zany akory Ambatovy donc les chiffres io zany avoaka amin'ny fanjakana fahatany fotsiny les chiffres zany hoe any am 15 milliards de dollars ange zany chiffre vidiny matériel nampiasaina Ambatovy tsy fantatra anao na mahatratra zany izy na tsy mahatratra nazahoany an'izay 75 millions zay de eto am'le Gemfield tsy fantatro hoe inona le gemme ao ataony le hoe Beryl sa Safira sa tsy mitovy mantsy le terrain fa marina fa hoe ny Safira sy ny Rubis moa zany matetika efa ty am'le tany lazaina hoe sédimentaire fa tsy de tany Fort Dauphin nahita hoe tena ao anaty crypte misy an'le Safira fa aty ananina ty efa iny sakara sy lakaka sy anina efa sédimentaire be le terrain ka tsy fantatro hoe misy matériel ohatran'izany ve no entin'le Gemfield fa ny tena tsy normal ndray hita ao anatin'le izy de hoe raha nanomboka taty am 2008 no nanomboka ny fampiresahana tonga hatramin'izao 3 sy 4 arivo zao de zao nefa nyteneniko nrina am'le hoe hafahafa zany satria maninona mazava ngefa voaniditra teo amin'ny fitondrana tamy tetezamita ny fitondrany nga Andry Nirina Rajoelina nga Andry Nirina Rajoelina izy moa efa tsy président vazaha izy tsy dia teneniny Banque mondiale sy ny FMI sy ny partenaire rehetra tsy mahazo mamoakasika permis minenareo tsy mahazo mamoaka permis zay ny recommandation fa nareo fanjakana tsy lany fa fanjakana tonga eo amin'ny fitondrana noho ny fanongoana-panjakana tsisy émotion mihitsy zany tsy misy hoe zao fa zao tsy mahazo mamoaka permis nareo fantatr'ireo olonareo zany fa tsy mahazo mamoaka permis izy fa de misy permis ambany latabatra na desay ara-resahana tsy mahazo mihitsy ka le olona koa iny zay no officiel hoe tsy mahazo fa sao de misy manina ihany asa raha azonao le tiako teneny ambany latabatra azoko nytiny fa tsy nanao kosa aloha reo hoe tsy afaka nanao an'izany tandrina an'zay zay indray any tandremany fa zao ngeriny teo tam'zany fotoan'zany mantsy mouvement-na permis be de be teo amin'ny nivon'ny cadastre minier inona le be de be rina manana permis tsy mbola mahita marché am'le vokatra ao anatin'ny permis an'rinrina za mahita dozy mantsy-rina hoe aloha anao feraha miasy tsika zay tsy maintsy apetraka any amin'ny cadastre minier zay fifanarahany zay azonao de ataotsika légalisitsika de apetrakatsika any de zany miasa eo am'le terrain hoe amodiation ve zay ny fetsona sa ahoana zany miasa eo am'le terrain de mifanaraka tsika mivokatra azafady kely Andriamatora Motarsona veriny eto am'le hoe Gemfield zany de tonga de any ambivonana ny Gemfield de tsika analizy jery ety ivelany tsika ianao zao manapaizana ny resaka minina za mpanao gazety jery zany am'le toetra raha de hoe tonga de any ambivonana le Gemfield hoe ndao fandriany ty ramatoty sy le vazany araka taminy am'le resaka hoe négoce zany am'le lazaindrareo pot de vin zany hoe andao fandriana matoa zany le Gemfield tonga am'zany hatrany hoe ndao fandriana de tonga de tratrarina ambivonana eo ambony latabatra eo am-pivoriana atsona amin'ny polisy mety efa leo mbao nanana le Gemfield satria misy zavatra azy hoe misy efa nitarazoka tao misy zavatra tsy zaka antsony tao de tonga de any nefa ran'le resaka asa razon'Andriamatora Motarsona le izy azoko fa zao mandingana be rina zay mihitsy moa zany satria zay zao zay fotran'le actualité zao zay fa zao ny tiako tenenina hoe mandingany rina satria raha taty am 2008 2009 reto olona reto nanomboka mifampiresaka
promesse na permis firtaona zany d'exploitation teo foana de zany efa miteny hoe raha tamy 2008 izy nanomboka tokony tonga de azony le permis d'exploitation raha ny lalàna nisy tam'zany fotoana zany fa zao koa angerina ndraindray vazaha koa dedaka am culture vazaha hoe na tsika zanatany afrikana mahantra sy ny etsetra de zao tonga ampiasa volany vazaha de mise hoe zay tonga de any ambovonana no mandray anay matetika ange ny vazaha koa manao an'izany fa rehefa narirarira izy teo izy vao tonga sainy ka zay mihitsy ohatroatr'zay fa ny tena mahatonga aminy hoe tsambikiny rina nisy ange 2013 hatramy 2018 aloha tsy andro nirina rajoelona my président ary efa nytenen'ny banque mondiale sy ny FMI hoe mahazo mamoaka permis ny fitondram-panjakana lany tamy 2013 tsy hita ireto olona Gemfield reto tamin'io fotoana io tsy haiko na nyteneniny reto hoe okalofa iveriny zay am 2018 on sait pas fa de zao analizana itsika io analizy io sambikiny tsika tonga de ty am 2019 de ny resaka efa zany hoe efa nisy resaka zany tao talohan'ity 2023 ty zany hoe efa tam'ty régime ihany rajoeliny ty mampimengery rina ary ny tena mampalahelo teo am'le sehetry ny arina kibony tany mantsy de zao hoe ny code minier voafarany teo no lanina tary amin'ny parlementaire vaovao fa zany hoe ny code minier tokony le teo aloha foana ny nampiasaina satria iny ny manan-kery aloha mandra-pahalany an'le vaovao fa tsy nampiasaindry zareo ange io taloha io eny tokony hiasa io zany de io niresany am'le olo hoe code minier nay afaka mamenanareo permis d'exploitation fa raha le taloha ny nampiasaina mametraka fangatana ny olona 30 andro ao arina 30 andro ray volana de tokony ho azony le permis d'exploitation reto Gemfield reto zany rehefa nahita hoe narirarira tonga hatrany Londres zany ny fifampirarana raha mifahazahoko azy tsara hoe matisy ny antso polisy zany efa tena mety hoe feno ny kapokany eny feno ny kapokany hoe narirarira ahoana zao de tonga reto de fandriany tao de apetraka fotsiny milahatra lizy fa ahoana zany le are-pirenena malagasy zany manoloana zany rehetrarehetra zany le vahoaka malagasy to amy tanaka fotsiny zany to lasa resaka avoleta be le tsisy mipitika mihitsy aty am'le vahoaka malagasy le tombontsoa am'le raharaha fa ohatrany avoleta be code minier zao le gasy nefa mahantra ihany nefa ny tany manan-karena be marin'zay ka zay tena zavatra goavana be zay zavatra teneniny riny zay ary zay ny lalaoviny reto mpanao politika reto zay indrindra mantsy reto olona tsy mahavoa rehetra reto zay ny teneniny de ny sasany no de zao hoe ny malagasy mahantra mipetraka eo ambonin'ny tany manan-karena de mbola azavaitsika zay rina rehefa vefa miveriny eto am'ty zavatra ty tsika reto Gemfield reto zany nangataka permis d'exploitation zay tokony ho azony raha ny code minier teo aloha no nampiarina fa sady tsy ampiariny zareo vaovao tsy nisy de inona feny 2009 hatram'zao tsy misy permis miantona dolo mifangatahany olona rehetra satria Gemfield atao tsy hoe tao fa tsy mbola mitrandraka tsy mbola misy mbola nahazo tsy permis mbola mitrandraka izy fa de eo aloha fa ohatrany lasa hokarakaraina ny atao autorisation ping-pong ve zay ozy izy sa hokarakaraina satria anao na mahazo permis d'exploitation arainao hoe tsy maintsy misy autorisation environnementale mifatotra amin'iny permis iny zay anao vo afaka miasa ao tsara de zao nampanantenainandry zareo reo zany de lasa tany Londres nefa ran'le resaka de aveo nangatabola le zay ny antomantsy le fa matonga rina tonga tany Londres efa nisy resaka maromaro zany taty aloha fa tsy hoe nitsambikina tonga io de tany tonga de hoe tonga ho azy tsy mandeha tsy zany rehefa mifanaraka misy préparation meny de manao memorandum of understanding hoe fanarahana kapobe fotsiny iny fa ny contrat tsy contrat motif permis minier mihitsy ty sy autorisation environnementale sy ny etsetretsetra de zay de ozy ny olona hoe tena voafantrika le dirikaby sy le vazaha sy le vazaha moa to misy resaka hoe conseiller tsy conseiller tsy fakahitana ntsony finona ny nataon'le vazaha teo akaikin'le dirikaby zany tsy fantatra fa de reo izy reo nataon'ny
torin'zay mifilda hoe manao tentative na extorsion de fond zany corruption zany zareoreo amin'ny fangalana permis de io azony io de lasa mandeha resa be le resaka atya ankehitriny hoe ka zao mantsy andray matora motatrano tonga de somary tsy romenotritsika ozy ny olona ahoana zany ny efarany io satria miditra tsy maintsy miditra tseratra zany ny fitsarana anglisy fitsarana anglisy manany fomba fiasana izy za tsy miteny hoe hafa mihitsy ny fitsarana hafa ny eto Madagasikara efa nisy fanadiadiana ihany koa de efa nisy olona nalaina ambavany sisy nahazo liberté provisoire momba nyty affaire ty fa ny fitsarana anglisy tena hafany ihany iarahantsika mahita Boris Johnson raha niakatra fitsarana nefa vao prime ministre vao aingakely teo de manana ny fomba fisaina ny anglisy ny fampiarany lalàna ty misy teratany malagasy voaringotra any aloha de ahoana ny mety fahitanao zany ny toy an'io raharaha io satria anao ihany koa mahafantatra ihany ny resaka fomba fiasan'ny anglisy raha expérience zao ngeriny le zavatra nitranga io nge tany Londres fa tsy hoe taty Antananarivo akory no nitranga zay mantsy mila petraka tsara tao amin'ny le brau le tany Londres tany Londres io no nitranga azo noentina any fitsarana raha fahalalako azy tsisy olana mihitsy fa de azo ety ary noentiny moa zany nakany amin'ny tribunal ohatran'ireny teratany vahiny eto Madagasikara miatrika fitsarana reny de manao zavatra tsy mety eto Madagasikara de tsarainy eto Madagasikara zay io fa ny tena tsy azoko tsony eo amin'le izy de zay nohon'izay le raha matoa ahoany ty hoe vacances ty ka io indrindra ny mahagagary iny satria zao hoe diricab vacances directeur de cabinet any président de la république na ahoana aloha hoe manationalité sy ny etsetra de ataotsika hoe président de la république zany Ngarajwel amin'io fotoana io directeur de cabinet iny io lasa tany Londres io hoe vacances fahalalako azy tsy possible zany hoe ny président eto atoerana miasa fa tsy vacances amin'ny président fa aperinasa de ny directeur de cabinet iny en congé tsy hoe naketsy manambato na nakany particuliare na Sainte Marie fa any a Londres tsy possible zany amin'ny directeur de cabinet na président eto ambonin'ny tany tsy misaraka amin'ny président mihitsy reny fa miasa amin'ny président raha hiditra hiasa amin'ny président mivalo amin'ny fito sasany reny efa ho ampiasany milasa amin'ny président tsy asakadiny après reny raha aingana vo mandeha mametraka le asa ka ilazana hoe ka izy en congé fa tsy anina tena tsy misy olona mino an'izany eto ambonin'ny tany fa aza miteniteny foana nareo ianao anisany tsy mino za anisany ka tena cohérent nge zany reny président nge no arindranao ny andro ny ray manontolo hoe reto ny calendrier ny fionanao tia ny zavatra tema resahanao amindry anina tia ny anina am'izao makarianao de ahoana ianao no andeha tsy ho hita tsy possible zany marina hoe déléguénao amin'ny olona hafa zany tsy possible zany fa tena tsy maintsy eo ianao ary de zao moa zany mandeha le resaka hoe de rehefa nijerena le telefona de lasa resa be mitatra be eo zany ary dinina koa nataony reto le dirikaby sy ny vadiny mangataka fanampiana aminareo zay saiko le inareo iza moa le nareo vahoaka malagasy ve ka le avocat ry lavo be satria livre sterline ne vola matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany satria tsy maintsy amin'ny livre tsy euro satria Grande Bretagne Brexit tsy ao anatin'ny euro izy fa izy manana ny volany livre sterline lafo be asa ohatriny vola malagasy 5,000 mahery be ka lafilafy ihany ka nytiako resana fa iza le nareo le hoe mba mangataka fanampiana aminareo le message ange nalefa hoan'ny tia Madagasikara fa ny antony raha ny fahitako an'ly satria efa tonga eto Antananarivo zany de hoe mangataka fanampiana ry zareo fa niarany tsirariny zay le vocabulaire nandeha iza zany le nanao ny tsirariny le mpitory ve ny nanao ny tsirariny sa ny mpiara-miasa sa iza tsy fantatro de iza le nareo
angatana fanampiana ny vahoaka malagasy ve fa misy olona tena manao hoe nandroso anao ny laka ny lakako mananiny ianao laka miemotra tsy mety ina moa ny azo an'ny vahoaka malagasy atao amin'izany zao tsy ka mba mangataka ihany mangataka fanampiana mpiara-miasa ho aminy eo ngemba de mety efa mpiara-miasa zany am'izay manana fahefana de miditra ny resaka diplomasia zao mantsy ny anankiray zay koa tsy hoe mandrivotra akory fa tia raha ty moa zany mitana ny saina maro tam'ilay fanambara inko mbola resaka hafa koa iny a hoe resaka communiqué ve no mahasolo décret satria hoe nisorona tso dirikabo tsony zany le madama de nefa raha hoe manana andraikitra ohatran'izay a de décret ihany koa no manala azy décret mametraka azy a de décret manala azy fa zao tsy mbola nisy décret ino moa fa nazavainy ny député Mambrabe indrindra mbola tsisy décret manala azy fa communiqué tsotra no nanefa de ty madame ty tsy dirikaby intsony vao mipoaka zany a iny afieriny zany zao ngeriny fomba fiasan'ireo olona tsy mahay miasa ngereo efa hatram'izay ngereo no manao hafahafa oatra zany tsy fomba fiasa ny fanjakana tandalana zany tandalana décret no manendry décret no manaisitro zany ny tandalany zany fa neny reto fahatany fotsiny ary de zao le vin est tiré ozy fitenenany tsy maintsy sotrona efa dirikaby izy ny nandeha tany tsy nilazonareo hoe en congé izy na are maladie na inona fa dirikaby izy aloha ny nandeha de le miaraka tamimo hoe tsy conseiller zany io nareo aty arina efa nitranga le fe izy angetsy hoe nidina ny roplanina de tonga de any am'le brao fa tsy maintsy misy fotoana raha iandro oatra zany zay vao tonga any am'le braon'le olona tsy nisy filazana taty hoe en congé io na oatra zao no nitratra le izy zay vao mialaala daholo le izy zany amy maha olona tsotra fotsiny angamba de hoe miala aloha fa sao vao saringitra koa de ohatr'zay ngamba ny zavatra nentina taonareo fa ny zavatra petraka fotsiny aloha de zao hoe tsy misy an'izany dirikaby en congé zany nefa my président patrony tsy en congé ça n'existe pas sarotra inony zay zany ny fahitan'Andriamatora Motarsson azy fa nisy an'in'le communiqué de nilaza koa tao hoe na eo ary io raha io dia tsy misy fiatraikany amin'ny fiaraha-miasan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara ohatrany sarotra ny mino an'izany ohatrany sarotra ndre mino an'izany satria hoe na tiana na tsy tiana le olona manana andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana de nefa eo ny fifandraina ara-diplomatika ahoana moa tsisy fiatraikany zany ahoana ny fahitan'Andriamatora Motarsson azy ahoana moa ny tsisy fiatraikany amin'ny resaka fifandraisana manao zao zao ty ny basket fondy tamy 2018 ohatra zao efa raradraraka zao ohatra misa miramma be maisatra be tsy fatako tsosy lazana ka zao manao démonstration à rebours tsika zany rina am'izay resaky rina le teo aloha zay hoe ahoana moa le fanambarana hoe tsy misy fiatraikany amin'ny fifandraisan'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara kory io de raha manao contraposition zay tsika zava-doza nge zany riny hoe tsy misy fiatraikany le zavatra misy tsy misy fiatraikany fa raha misy fiatraikany natao hoe misy fiatraikany ara le fanambarana ary mba azondrina-tsaina ve ny vokatra zany tsy voakalok'olona mivokatra zany de tsy maintsy zay le fanambarana zany tsy maintsy hoe tsy mahatohina tsy maintsy normal zay fanambarana zay mba tsy anasaro-javatra de tsy maintsy zay le fanambarana andeha fa raha andeha anambara kosa verina hoe manahirana anay io grave be zay situation zay de tsy maintsy zay le atao anaovana an'le fanambarana mba tsy hananana an'izy zany de zao hoe tsy mahakasika tsy mahatohina ny fifandraisana amin'ny anglisy ny raharaha Jamefield fa zao ngeriny zao raha misy société hafa le atao hoe tsy britannika asa ohatra hoe néerlandais mety hoe allemand mieritreritra nitrandraka ty amintsika ity afera be ty efa fantatro zao tontolo zao de zay ne zany de efa hoe mailo raha vao mankany Madagasikara de efa misy fiatraikany zany zao angeriny raha vola tokony hiditra de efa lasy ny olona am'y resaka toe-karena am'y resaka toe-karena ekonomia ny resahako de zao io confiance io fifampatokisana io no anisan'ny tena zavatra lehibe
songadina eo amin'ny toekarena mba isin'ny IDE investissement direct étranger baziny ange mahatoky anao le olona de tonga izy miasa zay indrindra ka rehefa tsy misy io IDE io a mitotongana ny volanao matoa zany miramina be zay ny avany velany am'izao mifanampianatsika maome sa ohatrany kely fotsiny alefany kelikely banque mondiale sy ny FMI mbola matahotra hoe ho faty ny vahoaka malagasy raha avela fitserana ohatrany hoe fitserana sisa no de apiny banque mondiale sy ny FMI fa raha ireto firenenany reto a tsy mahatoky an'io ary ny fanjakana amerikanina moa de nyteny mihitsy hoe mangalatra ny fitondrana malagasy zay inge dito ny anglisy manaprovy hoe ny directeur de cabinet sy ny conseiller a reto moa manao hoe tsy directeur de cabinet en congé le anankiray any tsy conseiller fa voatonona foana ny anarany Madagasikara eny hoe nanao tentative na extorsion de fonds na corruption mihitsy ozy tamin'ny société Gemfield taty à Londres zany rehetrarehetra zany ny olona zany mahavita manapirofo hoe tsy marina tsy azo atokisany io fitondrana io mbola voareo no mivoaka lorina zay indrindra mantsy teny amrina fa misy zavatra goavana be no reo ary a mbola any ananinanina any mbola miantona any amdoanina am'izao hoe tsy anina de mbola anina ka zao tiako resahana ny olona zany be de be no tsy mahatoky an'io fitondrana io ary reto olona reto nge reo riny Gemfield zany zao raha ny lozika miandro fitondrana vaovao eto Madagasikara tsy fantatro izy na iverina sa tonga de angoronetana izy fa leo izy sa hoe ahoana tsy fantatro ny olona aloha amin'ny resaka fandrarana zany aloha nge ny olona miandro signal signal fort mihitsy no andrasany zany hoe kinan-javatra mihitsy zany le fifidianana président république ty indrindrindra amin'ny fandrarana iraisam-pirenena zay nge aloha nahoana nahoana fa nalany ara ny président république vaovao miandry signal fort am'le fitondrana zareo hoe tena ho fanjakana tandalana io anao ny marina io fanjakana azo e raha miasa io ay akoatr'zay aloha izy ty olony ty zany rehetrarehetra zany akoatrany hoe ny tetikasany sy ny programme anatsany izy aloha le olony ty aloha satria mifameny reo misy mansa miteny hoe ale tokony le programme anasa no jerena projet de société marina zay faringotra amin'iny le olona anao satria na tsara tare be ara na mirafitra tsara mifezateny takininina sy takininina ary leto amin'ny taratasy rehefa le olona ny tsy anao na mivadika amin'izay zavatra ny teny nomeny de fa tsisy dikany any zay ka zao ingeriny tsy isy olona anoratra hoe programme ka anao hoe kitoto zay fa tsy maintsy mampilendalenda amin'ny programme ny nretondray aloha fantatra hoe tsy de mirindra tsy réaliste sy ny tsisa zay le zavatra le programme ka nytiako resahana ny olona anao investissement eto aminao ampiasa vola eto aminao mila mahatoky hoe tena tany misy fanjakana io fa tsy tany kitoto io fanjakana tena fanjakana zay fanjakana mangarahary io tsara fitantanana io zay atokisana io zay ny olona vao tonga mampiasa vola eto ny olona manana arena kibony tany inge tsy Madagasikara rehetriko loha ka zavy ary eto de miverina kely am'le teniny riny fa oaka malagasy mantsy mieritreritra foana hoe ay Madagasikara manan-karena nefa ny vahoaka mantra averiko aloha ty teny ty lazaiko ty teny ty ry vahoaka malagasy ny arena kibony tany ao akibony tany ao ambanin'ny tany ao le arena ho an'ny olona zay miasa azy zay miasa n'io zavatra io rehefa mivoaka le vokatra de an'le olona aloha le vokatra fa tsy atsika malagasy zany oka aloha zay azava de le olona namokatra io mandoa amin'ny fanjakana malagasy zay tamberiny tokony ho alohany ary de milaza aminareo fa ireo compagnie rehetra ny compagnie miasa eto Madagasikara mitrandraka arena kibony tany ohatrany hoe QMM Ambatovy sy ny sisa rehetra reny mandoa vola tsy be de be reny fa ny olona tena tsy mpandoa vola ao an'ny fanjakana de ny olona mpanao an'le vatosoa mahazo izy de ataony any poste de lasa izy mandeha
tsisy zavatra azo fanjakana, zay le zay le olana. Zany hoe tsy hita trasy mihitsy le zavatra azon'le mpitrandraka amin'iny fotoana iny. Mahazo ary ny banque mondiale raha moa miteny hoe 10 milliards de dollars no mivoaka teto Madagasikara tany amin'ny taona 2012. 10 milliards de dollars. Tsy nisy 10% akory verina teto Madagasikara ho an'ny fanjakana malagasy ditanao am'izany. Any de tsita. De any de tsita. De tsika malagasy zany mijanona eto manitra eto foana. Fa raha ohatra hoe nisy 1 milliard de dollars ve tamin'ny 2012, tokony ho navita lalana tsy tokony tsy foroana. Hoe sekoly nianatra araka ny tokony izy, voakarama daholo, voalohany karama mampiasa mpanjakana, voalohany karama mpandanja lalana, voalohany karaman'ny paramedy zany rehetrarehetra zany. Raha nanao reto mpitondry reto, raha nanao reo ake tsy nanao nisy vola re. Zay le zavatra mitranga. Raha tsy tatana zany le izy. Zay le izy. Le tena ampahafantarina amin'ny vahoaka malagasy fa ny kompania miniera rehetra raha vao tsy mandoa vola, goavana be sazy ataony reto fanjakany reto. Fa rehefa mahazo vola reto fanjakany reto nefa makaiza le vola. Zay rina ny teny azy hoe makaiza le vola. De lasa itsika vahoaka malagasy ny manao hoe tsika firenena manan-karena fa ny vahoaka manitra fa mpitondra manan-karena. Tonga de toizana an'izay ngamba. De oka zava hoe makaiza zany le vola. Fa tsy hoe le olona miasa. Tsy hoe le olona miasa le ao Ambatovy ny tsy hoe mandokana Ambatovy na mandokana QMM fa zavatra fantatro zany. Fantatro zany. Fa taxe, misy taxe alohan'ireo. Fa taxe parafiskale le hoe ny TVA ny IRSA sy ny etsetretra alohan'ireo ange vola tsy tokony tsy foroany zany. Ny redevance minière, ny anina environnemental, ny mpiasa zavatra be de be, fa ny olona mpanao vatosoa na mampiasa olona 20 ary izy eo mivoaka mivokatra de ataony aposy. Tsy hitanao Thailandais mitondra azy any anaty roplanina de tsy hita. Tsisy voka no hoan'ny malagasy. Volamena mivoaka, volamena firy taonina monina zay na mivoaka any Daraina, any Betsika, any Ambatomainty ny feno rivo be, ny any Dabolava, ny any Mananjary. Volamena daholo era Madagasikara. Tsisy hita io fa ny 13 kilo no hitatsika de eo tsika miandeha. Volamena tsika, tsy atsika io fa an'le niasa azy. De le niasa azy saika andefa any andafy de ajanony any le vola. De any izy menakavina. Zay le izy. Fa aza mamita ny etra tokony ho alohany, no angatahana ho alohany. Fa tsy ny hoe izy miasa de mahazo vokatra izy de ndao alaitsika vahoaka malagasy. Tsy zany mihitsy. Fa mpanantenana vavany reto mpanao politika tsy mariny reto ny tenen'izany eto anatrehantsika menakavy. Fa tsy marina foana ny zavatra teneniny. De mampanantena foana. Rehefa zay ny tonga eo de hitanareo io ara fa tamin'ny 2003 hatramin'ny 2008 zany tsy nisy ny vily zany redevance zany fa nenjera any amin'ny région, nenjera any tonga any amin'ny commune zany ny zavatra nitranga. Fa izao reto sady tsy voalohany ny any amin'ny commune zara fa misy ny vola tonga any amin'ny région fanapin'ny fanjakana amin'ny région sy ny commune moa de tazampotsiny. De mampalahelo le toedra raha. Zany ny tenenina aminareo zany mba tsy ho tompotrano mihontsika. Eny ary. Mitoy ihany moa zany ny fandarantsika, tsy maintsy misy alamina kely zany satria akaina kely aloha Andriamatora Motarsona aleloia. Fa mbola iverina izy dia miditra aloha zany i namana fanira Zafy Manantany efa misolo maillot ao ambadimbadika ao izy dia tonga dia mandray ny fanoizana ny fandarana ny namantsika fanira Zafy Manantany de miverina indray Andriamatora Motarsona aleloia satria be de be indray zany zao fanontaniana mipetraka hoe inona indray ary ty nataony ny ACC ty tao anatin'ny 420 ora de any amin'ny ACC indray ny masony maro de fa inona zany fa inona zany nisy resaka hatramin'ny fifidianana tamin'ny 724 ny de teny ny ACC sy ny sisa ka
mbola idirany namana lalindalina aloha ny momba zay zany rehefa avy eo satria tsy maintsy alamitsika ny fandarana fa tiana ho tenenina fotsiny de ny hoe mato zany rehetrarehetra zany resahana tompoko dia miatefa ty amintsika malagasy vahoaka malagasy ny resaka hoe raha ho avy zany ny fifidianana zany ny zavanisy eo amin'ny tontolon'ny arenakibony tany eo amin'ny tontolon'ny lalàna eo amin'ny tontolon'ny zahatra rehetrarehetra olona manao ahoana no mendrika eo ipetraka eo amin'ny sezan'ny filoham-pirenena ka olona mivoaka ao anatin'ny fifidianana malalaka madio mangarahara ekendretra zay ny lesona tsy miova am'izay ny lesona tsy miova am'izay fa raha miova am'izay de fa tsy izy zay miraba namana faniry raha zafy manantany tonga somatsara eto amin'ny fandarana zany satria mbola maro ny zavatra tsy maintsy resahana ao anatiny ity fandarana ity satria hoe miazakazaka ny fotoana eo amin'ny malagasy am'izao fotoana zao ary zao be de be no ny teny eo amin'ny setra resam-pirenena eo amin'ny mpamakafaka ny vaovao maneran-tany sy ny aty Afrika hoe raha ny aty Afrika aloha zao dia any Niger ny masony maro fa atsoatsy de eto Madagasikara ny masony maro atsoatsy tsy ho ela intsony de ifantoka eto Madagasikara ny masony zao tontolo zao sy masony mpanara-baovao aty Afrika ary efa satria hitan'ny olona ny zavatra miseho eto amin'izao fotoana zao hoe hiatrika fifidianana anahoana ny ao Madagasikara ao satria zao ny zavatra mitranga eny ary miaraba-namana fanira zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana dia tonga de menanao avy hatrany ara ny sehatra ndao ary zatsisy eny ary sady miaraba moa andrina no misaotra andrina de miaraba ny tonton mota ihany ko niaraka tamintsika rina tamin'ity androany ity navita ny fialan-tsasatra de rehefa navita ny fialan-tsasatra zany de miaraka amintsika eto moa zany nataon'izao fandarana zao arabaina ny mpanaraka rehetra zay miarady amintsika na mivatana amin'ny MBS na mivatana amin'ny radio mata na ihany ko mandray mivatana atsika tahaka ny Antsoromandidy ny Antoliary ny Morondava Antsohy Ambatondrazaka Manakara Fianarantsoa Sambava Ambanja Ambositra maro be mihitsy no mapita ity fandarantsika ity de miarabanareo zay manaraka maheno an'ity fandarana ity zany ialana tsiny raha ohatra ka misy tsy voatonina zany ho atsika zay ny atrano tsaraikaraika abiany ianao any ampitan-dranomasina any mandray zany amin'ny alalan'ny YouTube de arabaina avokoa tsika rehetrarehetra zay manaraka ity fandarana ity andraso aloha verifiena kely fa tafiakatra amin'ny Facebook ve tsika sa karakory satria misy ihany manko ny manontany hoe aiza ho aiza de tsy ao anaty Facebook tsika zany fa YouTube angambotsika no any anaty YouTube any eny de arabaina daholo isika rehetrarehetra zany zay manaraka ity fandarana miara-manonja ity betsaka tokoa ny vaovao zay ho resahana rina indrindrandrindra mikasika ny omaly satria ny andriandro moa zany rehetra ny amin'ny hoe de ahoana fizotrin'ny androany satria manomboka androany le raha manga fa metrahana ny taratasy firotsako fidoina ho an'ireo kandida zay hifaninana fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ny 7 volana novambra 2024 eto Madagasikara de nen'ny ACC no navoaka ny aingana mialohan'le fandraisana n'le taratasy firotsako fidiana zany de napoaka n'le izy omaly ataontsika ohatran'izay le satria izy iny moa zany nisy rekety napetraka Ramatoa fa nierisoerina io ama kandidaty azy tamin'ny 2024 taorian'ny fahafantarana ny volana jona fa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy Andry Rajoelina zany de taorian'izay trangan-javatra izay zany de iny le izy navoaka ny ACC tamin'ny maly zany hoe alavay atombotra kely am'le andro atombotra kely am'le fisokafan'ny taratasy firotsako fidiana de nisokafan'ny ACC le adevitra zany de nentin'ilay fitsarany iverenantsika zay rehefa avy eo fa manasa atsika any am'izay toerana misy atsika any anaraka ity fandarana ity zany satria
betsaka ny fantaniana napetrakareo taminay betsaka ihany ko ny tsipikevitra marobe zay avy amintsika zany de oentiny zay atao anatin'ity fandaharan'ity marobe mihitsiny satria nanokatra resaka zay efa anatin'ny fahatakarany be sy maro ny zava-misy eto amin'ny firenena zany iny are zay navoaka ny teo anivo ny ACC iny zany de ho resahantsika zay na tiana na tsy tiana na anatin'ity fandaharan'ity nefa de tsy maintsy mametraka ny adevitra ihany koa tsika am'ireo hevitra maro lafo zany satria tsika moa zany betsaka ny vaovao voaraintsika betsaka ny zavatra zay tokony resahantsika de tsy ahatonga atsika rina ny fantoka amina zavatra ray foana dia tsy maintsy hiresaka lafin-javatra tsika ka raha misy fotoana rehefa aveo miaraka ny solombavam-baoaka fetrarala am'zafimbololona de resaka koa tsika ny tontolony jirama iresaka tsika amin'ny akabeany ity lafin-javatra zay nentintsika ity fa hiaraka mihitsiny amin'ny tontomota no hitondra amin'ity adevitra ty zany zao zany le izy aloha tonga de tsorina hoe ry vahoaka malagasy ry mpanao politika ry vondrona toko politika ry kandida isana mailo sika fa mandady ny trambo amin'ny alalan'ny azo raisina fa tsy mitombona mailo tsika fa mandady ny trambo amin'ny alalan'ny azo raisina fa tsy mitombona recevable et non fondé mailo tsika zany fa mandady ny trambo amin'ny alalan'ny azo raisina fa tsy mitombona de io izy hitatsika nanomboka ho maly io zany manomboka ty zany le izy de isaorana teny isaorana mihitsiny raha matofa ny irisoerinay fa candidate tamin'ny élection présidentielle 2018 tonton mota zay iara-baiko eto fa tafaraka tsika eto aloha fa ianao hoe fa tafaraka moa tanaty fiara ny hainao anao amin'ny fanazavana momba ny vato iny tena kapoka ny tonton mota iny ity ndray zany tsika hiadevitra momba n'le tontolo-pifidianana zay navoaka ny ACC omaly ka isaorana teny isaorana mihitsiny ity mako zany ny zavatra tena hoe ny gainy antsika tao anatiny ny zavatra iny hoe ahoana ny fomba ahafantaratsika mamantatra ny tena ao anatin'ny saina ny reto ACC isivo menada reto ahoana ny tena ahafantaratsika inona ny tena jeu an'reto olo reto efa fantatsika ihany fa ny conjoint hoe zany hoe ny vadindray anina sy ny anandray anina ao anatin'le ACC efa fantatra fa filohan'le ACC de filohan'le conseil consultatif constitutionnel zay nanovany Yahya Rajoelina ho 5 taona ny fahafahana mirotsaka fidiana tamin'ny 14 ka le filohan'ny ACC am'izao fotoana zao anisany tao anatiny lay fakakevitra ary nanoratra an'lay lalam-panorenana zay karapokotany nanaova ny senita fifidianana tamin'ny 2010 io volana novambra ny rehetra de fa mailo tamin'ny fihetsiky ny ACC indrindra ny teo aloha fa rehefa tonga ty ACC version Florent-Rakotoarso ty dia say mailo ny rehetra hoe ahoany ty mbola merina n'lay hitsindalana teo aloha ve sa mba malala fomba kely ihany ametraka ny mahazava-dehibe zany am'izay hoe matanytandalana zay sy tena hoe mahagardien le constitution azy na de fantatra aza fa ny fanendrena telo ao anatin'le mpikambany ACC de avy amin'ny filohan'ny repoblika na de fantatra aza fa ny mpikambana roa ao de ny ray secrétaire général le niveau présidence lefitra ny ray mpanolo-tsaina manoka ny filohan'ny repoblika na de am'izay lafin-javatra zay fotsiny ihany azy de tsy mametraka ny etika ho zava-dehibe anatin'le hoe mpiandry lalam-pandrenana ary hitsara anatin'ny tena fahefanam-pitsara ka tsy anina fitanylana zay tena metraka ny fahadiovan'ny raharahan-dalàna rehetra eto Madagasikara ka raha miresaka raharahan-dalàntsika de zao lay fantaniana apetraka amin'ny ACC rehefa misy lalàna lany eny anivon'ny anteny meram-pirenena de hoe miconforme amin'ny constitution ve ireto lalàny reto de hitsara arakin'izay famarinan'ny fitsarana sy ny lalàna zay satria mpanolo-tsaina avo ny anarany mpikambana eo anivon'ny ACC fa faharoa koa de zao hitsara tsy mitanila ny fifidianana ka tsy amme tompony an'izay nanendry azy ka hoe redevable satria iza de solotena ny anteny meram-pirenena solotena ny anteny merandolona solotena ny filohan'ny repoblika
de verenako ny adevitra ozy tena isaorana eto a tena manao bravo mihitsy amin'ny fanirisoherinay vo nametraka nino requête iny veriko any raha haute cour de justice raha ACC ny resahantsika requête ny fiantso azy fa rehefa ny anivon'ny fitsarana plainte zany tsara ho fantatsika izay ka nametraka nino requête iny izy amin'ny mahakandidaty azy tamin'ny fifidianana 2024 fa piégé mihitsy le ACC sy le fanjakana piégé na afataratsika zany tao anatin'ny sainy reto mpikaban'ny ACC reto zay ikarakara non zay tsara zay marimarina kokoa fa ny senino ikarakara fifidianana zay tsara ny fifidianana ho avy satria efa misy fanahiny efa misy doty efa misy tsy firindrana tsy fifampitokisana confiance manque de confiance efa manana hésitation doute hésitation confiance manque de confiance itsika amin'ny ACC teo aloha ka raha nisany ty version Florent Rakotoarisoa ty satria tapitra amin'ny mandan'le ACC Jean-Éric Rakotoarisoa teo Rakotoarisoa remplace Rakotoarisoa ty zany dia mba nieritreritra ny rehetra hanova zavatra rehefa nanao séance d'information ny ACC teny amin'ny nouveau-tel nahitsy mihitsy ny Filomarka Ravalomanana hoe tena tsy mety firy ny fitoriana napetraka ay sy ny sisa ohatrohatr'izao manam-pahaizana be sy ny karazana fa rehefa mandeha le fitsarana azo raisina fa tsy mitombona de ndraso ezaka hijery voambolana zay fa mandady zany ny trambo am'le azo raisina fa tsy mitombona de zay nisaorantsika fanirisoherinay satria afaka napiditra niny requête iny de afataratsika ny ao an-tsainy le ACC sy ny fomba fiasan'le ACC vaovao ty na de ny teny ary izy eny ary fa mba ezaka zay de fantatra tam'ty zany le izy hoe raha ohatra ka anina ny tanina CSD mivalina fa tsy hoe anina ny tanina de aprime mivalina mazava zay mathématicien tontomota mahafantatra an'izany raha anina ny tanina de tokony aprime zany hoe tsy miala amin'ny faribolany ny tokony valo amin'ny fanontaniana fa any amin'ny CSD na Y tsy isy fampidira mihitsy aza ny valo ny fanontaniana zay valiny ny ACC tao anatin'le zavatra nataonao maly de eto ny rehetra zany manomboka zao ny gaineny ny force politique ny candidat indrindra ny opposition à partir an'ino maly iny de mahafantatra ny rehetra hoe inona zany ny lalao ho lalaovon'ny ACC ty ary makaiza am'izay io foronan'ny ACC io fa zao efa tratratsika izy iny invalidation na nytanina taminy fa niditra lalina le ACC tany am'le fanazavana momba an'le hoe tokony misy décret zany tsy nanafiny izy fa afaka nijerevana ny journal officiel sy ny karazana ao anatin'le resaka formation rehefa mijeritsika n'le considérant zany be da be satria rehefa mamaky an'ireny fanapahan'ireny de mila mijery tsara tsy maiky tsika hijery an'le famitiana ny artikla voalohany faharoa fahatelo faefatra fa mila mijery tsara tsika am'le forme sy ny fond zay ny tsarany le ACC azy ka ty aloha zany vakiko satria ity mifamitiana nylay andininy zany de vakitsika l izy faly vetivetika ohatr'zao zany ny famitinana nylay andininy tsara ho fantatsika zany andiny voalohany ave faly le ACC omaly alefa tonga de vakina aloha le taratasy te le andininy reto fotsiny vakitsika rapida be satria ao anatin'izay zany no tsara mpahafantarina ny rehetra zany hoe inona le izy ty zany passé motif ozy izy de ty zany le arety zay nataondrareo zany arety ozy izy article premier la demande de tenue d'une audience publique est rejetée ity zany de hoe nangataka ny anaovana fitsarana azo mibe sy maro antrehana zany raha matofa nirisoherinay fa tamin'ny alala mpisolo vavana de ny rejeteny ny ACC le izy mba ahafahana mitondra n'le plaidoirie zany ho reniny be sy maro zay zany ny tena zavatra tena ny tadiaviny ny kandidaty fanirisoherinay vo araky ny napetraky ny avokany de ny lavina zany le izy rejeté io zany ny artikla voalohany artikla faharoa la haute cour constitutionnelle n'est pas compétente pour dire raha fa misy zavatra alefako am'faly aho rehefa aveo et juger ozy izy amin'ny raha sy vetivety fa misy zavatra amboariko la haute cour constitutionnelle n'est pas compétente
pour dire et juger que monsieur Andry Nirina a perdu la nationalité malagasy. Ny tianytenenina zany de zao, ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia tsy maefa hiteny sy hitsara fa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia very ny nationalité mamalagasy azy. Mazava tsara mihitsy io a. La haute cour constitutionnelle n'est pas compétente pour dire et juger que monsieur Rajoelina Andry Nirina a perdu la nationalité malagasy. Zany hoe tsy compétente izy zany, tsy mahefa izy zany hiteny sy hitsara fa very ny nationalité malagasy ny Andry Rajoelina zany. Zay zany a iny voalohany iny. Laviny aloha zany le anaovana an'le hoe demande na audience zany a, zay a public. Fa raha nisan'izay de tsara ary zava-dehibe zay satria enteo ny plaidoirie an'ilay mpitory, enteo ihany koa ny fiarovatena ny défense an'ilay olona zay atoriana. Mazava ho azy ny teo anivon'ny direction ny affaires juridiques angambany teo anivon'ny présidence no namaly nanao mémoire en défense ny teny anivon'ny fitsarana zany avy momba ny lalam-pandrenana. De ity zany fahatelo, article 3, la requête en invalidation, zany hoe ilay fitoriana zay a tsy tokony andraisana de la candidature de monsieur Rajoelina Andry Nirina, tsy tokony andraisana ny candidature ny Andry Nirina Rajoelina tamin'ny fifidianana filohan'ny république ny taona 2024 et frappé aux juges de forclusion et irrécevable. De tonga zany tsika de mijery fa inona moa zany le forclusion ty zany, de lasitsika zany mba mijery dictionnaire ihany tonton Mota de non féminin le izy a, de déchéance d'un droit non exercé dans les délais prescrits dia sous peine de forclusion zany. Io izy io zany. Zany hoe karazany efa hoe lany andro zany le izy. Fa raha ny fanazavan'ny ACC de hoe tokony ho andro vitsivitsy tao aoriana n'lay valin'lay fifidianana no tokony nanao fitoriana zany. Ka ty tsy le hoe valim-pifidianana ny toriana, fa le invalidation lay tsy tokony andraisana zany. Zany hoe ny contraire ny invalidation io zany de le hoe tokony ho validena zany lay candidature ny Andry Rajoelina 2018. De ty moa tsy vakitsika fotsiny fa hoe le président areo izy sera notifiena zany le requérante zany Andry Rajoelina zany. Zay zany ty, fa rehefa dinihana am'izay any information fond de ao tsika mamaky zavatra marobe maro samihafa tonton Mota zany. Ka rehefa manao signal faly hoe afaka alefa le vidéo satria ny résumena kely ny fanazavan'ny Faniry Soherinaivo de ho alefatsika le izy rehefa aveo. Fa iny zany tsara ho fantatrika. Telo iny zany. Voalohany, le demande anaovana audience publique zany ny lavin'ny ACC. De ny tsara ny tao le izy araka ny fomba fiasan'ny ACC. Faharoa zany, rehefa nresaka ny ACC zany mikasika indrindra an'lay fitoriana zany a, dia mazava ho azy ny fomba nitondrany an'le izy de hoe tsy mahefa izy. Dikany rehefa tsy mahefa izy zany de any ny tribunal ny première instance andraramy mandeha. Ka tsika nge efa niomana amin'io hoe io le ACC io, fa zao andraso aloha ka tratrana piège koa le ACC. De zavatra fa mivaliny tany anatiny le forme sy ny fond rehetrarehetra zany a. Zay a rehefa misy fotoana de vakitsika eto indray le izy hoe ohatran'izao na tonga de ny feon'ny Faniry Soherinaivo manazava an'izy araky ny lalàna indray no alefatsika zany de mazavazava amitsika le satria isika rehetra tsy voatery ahita ny direct nataony Ramatoa Faniry Soherinaivo zay a tompon'ny fitoriana napetraka teny amin'ny ACC. Fa iny zany de deraina manokana izy ny amina hoe manomboka fantatra zany ny position an'le ACC. Fa iny zany dia juridico-politique. Zany hoe fitsarana politique iny. Ny défendre an'le rangahy izy, le Ramsey atao hoe Andry Nirina Rajoelina. Fa tsy ny défendre an'le cause ny le lalàna. De izy ny déclaré incompétent izy, tsy mahefa, tsy compétente izy zany. De eo anaty an'izay, tonton Mota, iny ny adevitra. Ory Faniry,
za nanaraka an'io a fanazavana nataony Ramatofanirysoa io ary ny hitako a zavatra mitranga mirindra tanteraka ny fanazavany Ramatofanirysoa am'le zavaly teniny nameny a noentiny a amalinina ny zavatra fanapahan-kevitry ny reto ACC reto a mahakasika ny nationalité ny Andrinirina Rajoelina io a zavatra nitranga tamin'ny 2018 reto ACC reto voamia moa zany manambara hoe olona tsy azo itokisany reo hoe fa olona hafahafa reo tiako lazaina am'le hafahafa tenenina foana hoe ny olona vanina tsy vonina manao zavatra fa ny olona hafahafa no vonina de zao ny zavatra mitranga feno tenenina tamin'ny 2018 io ny zavatra nitranga io tsarainareo le fe a satria misy fe nouveau zay misy élément nouveau de nentina lizy tao amin'ny ACC de tsy ekendry zareo mampimenge olona mpitsara za tsy nianatra lalàna ry fa le hoe rigueur fotsiny ao anatin'le démarche no entiko cohérent daholo ny zavatra nambarany mirindra daholo ny zavatra nambarany Ramatofanirysoa na ny amin'ny forme na ny am'le fond a fa neny reto ACC reto izy milaza fa tsy mahefa hitsarany zao raharaha zao diza moa zany iverina ho any ianareo ve ianareo ndray zavatra mahakasika nampiarina tamin'ny fifidianana filohampirenena nge io e de ianareo tsy mahefa hitsarany zany inona moa zany ny ilananareo fa maninonareo ny tsy mametra-pialana dolo nareo rehetra mba tsy verena ny zavatra ohatr' zany ndray a am'ty fifidianana manaraka ty tsotra fotsiny ny any olo satria zao tsy misy olona mahatoky anareo tsony ary tsy fantatro na ampianariny amin'ny université mihitsy ty hoe azo raisina fa tsy mitombony ty fa tena kitoto daholo zany a ianareo mpampianatra ao sy ianareo ny zavatra ampianarinareo raha izany ny fomba fiteny eto am'ty eo amin'ny sehitry fampianarana fampianarana lalàna tsy azo raisina fa tsy mitombona hoe satria efa tamin'ny 2018 nen'le raika lahtaloha ara moa de zao hoe mety hiteraka savoritaka ohatrohatr'zay le esprit le tany de namorona zavatra avy ivelan'ny lalàna am'le pacte de responsabilité zay de hoe ohatrohatr' zao zavatra tsisy mba tsisiny crise zay mba tsisiny crise a mamorona zavatra tsy fampiseho masoandro zay ahoana moa ny olona no atoky an'ireo ka zao voapirofo eto zany a fa tsy azo eo atokisana ity ACC ty zay fa dia lazaina fotsiny hoe de efa mieritreritra ny andravanan'io firafitry ny ACC ankehitriny eo a mpanao politika fa mampitsangam-bolo ange raha mijery ny fanomanana ny fifidianana président am'ty faraparany taony ty no ny am' zavatra ataony reto rafitra rehetrareto a ny CENI a ny ACC a ministèran'ny intérieur reo rehetrareo no farimbona karakaranyty fifidianany ty kitoto daholo no ataon'izy rehetrarehetra tsisy manaraka ny lalàna tsisy manaraka ny fomba fitantanana zay tsy misy mampiseho hoe mampahatoky plasaka hofidiana sy ny vahoaka malagasy mpifidy a zavatra ataon'izy rehetrarehetra neniny CENI misy fokotany hoe mitombo zao nisan'ny fokotany nambarany ve hoe listra hoe ty le izy a de reto ny coordonnén'ireo fokotany reo to mbola tsy naheno an'izany hatram'izao fa de miteny fotsiny hoe mitombo fokotany neniny ACC moa zany ty a na lefany Ramatofanirysoa hoe reto ny zavatra nitranga ahoana ny fitsaranareo an'io zavatra io a zavatra hafahafa ny navalyn'le ACC zany ry faniry ny zavatra mitranga tena fanjakana tsisy tsony tany tsisy fanjakana zany ty Madagasikara ty eto e raha izay na ny ACC tsy mahefa nininona tribunal hoe andeha koa ny totrany misy resaka ry faniry le hoe anao me fotsiny tena maheno an'lizy hoe angataka certificat de nationalité etsetreetsetera de meny tena hoa mahita an'lizy fa de hitatsika ho mifahazavana azy firesahana an'izany rehefa aveo ny anapitsika lizy manko zany zao de hoe satria mijery kely an'le le ato am'le forme io a misy zavatra saiko ovakiko manko le izy a
de zaraiko amintsika le izy rehefa aveo satria misy zavatra tsara ho fantatra zany tsara ho fantatra zany itony raharaha tony satria raha tsy fantatsika le izy zany a de anytsika satria matetika ohatrany heverina zany hoe eny ka efa tsisy recours azo atao satria izay le ACC de rehefa ao aninan'iny tsisy ninina azo atao iny zany de ohatrany hoe miravoravo tanana zany le malagasy tsy ohatran'izany tsika manana recours be da be tsika na fampiasana n'le herim-bahoaka ary manana recours be da be tsika na fotsiny aran'le hoe misy fiandrianam-pirenena eto mazava ny ambarany ny code de nationalité misy betsaka azo atao mety hoe ny fomba fiasa hatram'izay ary fanampenam-bava ny rehetra tsy teny de hoe rehefa misy didy avoakan'ny ACC de zao tsy azo ivalozany iny de tsisy anendrehana an'iny de manao zay tiany atao sy daniny kibony le ACC na de tsy mifanaraka amin'ny heverina fa tokony ho tena lalàna aza inona moa dizy teo faniry nambarany raha matofaniry soa mihitsy ary tena hitako mihitsy rehefa nanaraka tsara lizy on pose la question à la ACC tsy ka valiana tsy valiana ange tonga anao izay ozy faniry moa hoe ano apetraka aminy a CSD no avoakany tsy manazava mihitsy ny fomba fahitany an'le fanontaniana apetraka aminy izy fa zavatra hafa no avoakany hoe ka efa ela be efa makatsy tsy misy zavatra fe nitranga fotsiny no saina teneniny hoe io tsara ao araky ny lalàna eo aminareo manangatra ny zavatra ambarany reto ACC zay moa zany ny tediaviny faniry io le algorithme tsara eo am'le cohérence mise en cohérence an'le réponse nataon'ny faniry soa na nanazavany faniry soa azy ity misy lahatsoratra ity lahatsoratra ity zany de ny sotomboko tamin'ny rendriny namana vanfa zany na solovaliavo anaovako tonga de fanazavana zany izy ity hitako hoe nivoaka tamin'ny lahatsoratra zay nisoratan'izany namany zany le izy amin'ny teny gasy tsara de mba tiako vakina amintsika zany zay nisoratany vanfa zany le izy na solovaliavo ao amin'ny rindriny de mba tiako ny amakina azy zany mba ho reny rehetra zany amin'ny hoe ahoana mba fomba fijerina mpanao fanadiadiana lehibe tahaka izao satria nandritry ny 20 taona mahery vanfa nitondra an'izay kronika zay de mba tsara ihany ny fampizarana an'izy amintsika de mba tiako raha angilatsofontsika nindramiko tao amin'ny rindriny vanfa le izy mba hoentiko eto amin'ny fandarina zany mba ho hainy rehetra ny hoe tatahaka izao ny fomba fijerina na chroniqueur anankiray zany amina mpandalina mpandinika mpampianatra ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'tony zavatra zay navoaka ny ACC iny de zao ny fijeriny vanfa teny gasy le izy zay ovakiko aloha zany le izy saika lasa indray le izy tontomota fa vetivety kely fotsiny ty le izy tsy mila ny ACC de malala fa sady tsy fomba no tsy fahendrena ary tsy manaja ny malagasy afa ny droit civil sy droit pénal samy nananantsika voambola nefa hatramin'ny taonjato fa 720 jere ohatra am'izany ny 5 ilay fehezan-dalàna nivoaka tamin'ny 7 martsa 2020 ny droit administratif sy ny droit constitutionnel no manahirana raha adika amin'ny teny malagasy hatramin'ny taona 750 isaky ny misy fitansana izay voalaza ny lalam-panorenana tsy mbola nisy ka avy hatrany hoe dikateny malagasy no jerena fa lay dikateny frantsay hatrany no mahavatana ny fianianana ihany raha teo no mba amin'ny teny malagasy na amin'ny dikateny itsy na iroa ho resabe indray ny are numéro 04-ACC/AR tamin'ny 12 aogositra 2020 raha fitinina tsotsotra de hoy ny ACC haute cour constitutionnelle fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana tsy mananjo hitsara sy teny ny ACC hoe veriny zopireneny Andry Rajoelina tara loatra ny fangatahana hanafoanana ny filatsahany Andry Rajoelina ho fidina tany 2020 iny zany le forclusion iny
raha ny aya tsy havanana manodidina ny ACC dia tsy maintsy vosiketindray ty fitsarana ity. Efa hatramin'izay na ACC ny ACC zany, ny ACC amin'ny endriny ankehitriny zay voafaritry ny andiny fa 410 amin'ny lalam-pandroenina tamin'ny 14 tahaka izao. Misy mpikambana sivy eo amin'ny fitsarana ava momba lalam-pandroenana, ny feptaony asany dia 7 taona tsy azo avozana. Mpikambana 3 amin'izy ireo no tendren'ny filohan'ny repoblika, roa fidin'ny anteny meram-pirenena, roa fidin'ny anteny meram-dolona ary roa fidin'ny filakevitra ambony momba mitsara. Raha ny fahatokisana kely de kely, afaka omenany ny anteny mera roa tota. Dia hotsotra ihany koa ny fitsaram-bahoaka. Mpikambana 7 amin'ny sivy no olo ny fitondrana ankehitriny. Ny tsy fahatokisana ny anteny mera moa dia tsy inona fa noho ny toetra sy fomba fanaon'ireo mpikambana ao amin'ny any, na dia tsy izy rehetra aza, saingy ny fandio iray siny tsy maleo ny fandoto iray tandroko. Raha ny tena marina tsy ny lafi ny lalàna akory aneny tokony hitsarana ny any Rajoelina ho mbola manana na tsy ny zom-pirenena malagasy, fa ny lafi ny ara-panahy. Ahoana moa no tokony hevera ny filohan'ny firenena iray anefa mangataka zom-pirenena hafa? Fomba ve izany? Fahendrena ve izany? Fanajana ve izany? Tsy mila ny ACC isika dia malala ary indrindra mahatsapa, fa sady tsy fomba izany no tsy fahendrena ary indrindra tsy manaja ny malagasy. Amin'ny teny gasy natanratany namana vamfazy dia ny ndramiko tao anatin'ny rindriny vamfa zany izay satria nisy ny zara moa tamin'ny tambazotra sosialy izy dia mba tiako hifampizarana amintsika zay mpanaraka ny fandarina miara-manonja ny fomba fijery hafa ndray zany tonton mota ny namana vamfa zany dia hoe tsy mila ny ACC milaza an'le lalàna fa zao eo amin'ny endriky ny ara-panahy. Fahafantarina ny olona hoe filohan'ny firenena iray nefa tsy mizaka n'le zom-pirenen'ilay firenena iray. Hadevitra mila sokafana koa zany. Satria zay le niteneniko teo hoe ny rekoro azy atao dia mampiasa ny fahefam-bahoaka ao anatin'izay hoe sarobidy ny fiandrianam-pirenena. Mbola tsy miresaka hoe ny allégeance tonton mota, fa ianao anisam-piteny an'ity foana hoe week-end frantsay ve ny kandida ny any Rajoelina zay teratanina kanefa dia anana andraikitra amina firenena anankiray zay mahaleo tena. Dia eo anatrehan'izany week-end malagasy ihany koa ve ny hitondrany ny filoham-pirenena iray zay tsy teratany malagasy intsony fa efa teratany frantsay. Ka malala ny tsy ambaratelo ny arena-kibony tany, malala ny tsy ambaratelo ny fiarovam-pirenena. Mahafantatra ihany koa reo zava-miafina ara-tantara zay mety mifaningotra tamin'ny zava-misy tany aloha tany, ary indrindra fantatsika ny lien historique teo amin'ny Frantsa sy Madagasikara tonton mota, zay napamaloka vokatry ny fanjanahantany nataon'ny firenena frantsay. Ary betsaka ara-tantara no mbola mametraka an'izay alahelo amin'ny frantsay zay. Kanefa ny edivan'ireo malagasy tany aloha dia zao mba hiverena ny fahaleovan-tena, na tsy miverina tanteraka ary ny fahaleovan-tena sy ny fiandriana, satria mbola misy apahany amin'ireo nosy kely zay any malagasy taloha amin'ny fotoana nanjanahan'ny frantsay amin'ny Madagasikara dia any malagasy ny Îles Éparses. Fa rehefa niverina ny fahaleovan-tena Madagasikara tsy naverin'ny frantsay ny Îles Éparses. Ay le olona mitaky an'le Îles Éparses amin'le hoe restitution kay frantsay, fa sarinady fotsiny le izy. Dia moa dia atsangatsangana ny commission maro samihafa. Dia zay le tenentsika hoe week-end malagasy ve noety ny olona tsy teratanina, ary week-end frantsay ve ny hitatana ny terataniny firenena iray araky ny lalànan'izy ireo. Dia nisy taratasy tokoa napetraky ry Fanirisoerinay any amin'ny Emmanuel Macron miresaka izany, fa mbola misy lettre ouverte ihany koa napetraky ny diaspora any ivelany any miresaka zao zava-misy eto Madagasikara zao tonton mota. Zany indrindra rery faniry no zavatra mitranga kehitriny dia hitatsika fa ity Andry Nirina Rajoelina ity amin'izao fotoana dia ohatran'ny tena lazaiko amin'ny faniry, ohatran'ny manao forsinina kely, manao etseroa hoe makany Antsiranana dia vahoaka
mangataka ilatsaka mazenga vahoaka mangataka ilatsaka mba hikopiena fotsiny an'le zavatra nataonga rahavalimanana tetsy atanjombaty moa zany hoe ny vahoaka ny nangataka azy ilatsaka de io koa zany ga fa zao za aloha ry faniry a de miteny eto za efa manomboka manao veloma amindrareo IRD hoe veloma tsy afaka ilatsaka mihitsy ange io iandronirina joel io e fa ny frantsay am'izao a ohatrany hoe elefanta mandeha ao anaty efitra feno atody am'ty kara joel ty satria manina raha manaraka ny boky ny anina ny revue marianina reo a miteny mihitsy ny revue marianina hoe miakatra ambony de ambony ny fankahalana frantsay manera-tany hatrany Amerika latina noro a hatraty Afrika hatrany Moyen-Orient ka raha hipotra indray ty ka Madagasikara ty a de ho sahirana tokoa ry zareo frantsay ary zao fantatritsika mantsy fa tam'le fangatahana zay mantsy le nitenen'ny faniry teo tamin'ny fangatahana le nationalité ange nanao soniana document maromaro pejy maromaro a dia iandrinirana rajoelina fankatoavana lalàna rehetra frantsay iny ambony lalàna malagasy izy zany important be manko zany zava-dehibe zany ambony lalàna malagasy iny a tsy hoe teanao an'izao izy madiady mahazo manao fa iny zavatra ny soniaviny iny a manan-kery noho ny lalàna malagasy iny aminy de izy frantsay efa nomena frantsay izy a noho izany hoe ilatsako fidina izy a fanjakana frantsay no manapaka an'izany fa tsy izy nininy nataony na mahazo certificat de nationalité 10 ary izy amin'ny tribunaly eto Madagasikara na mahazo fanohanana avany amin'ny faritany isan-karazany ary izy a miala tsiny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina rehefa lany ny filoham-pirenena voafidy miala ianao tsy voatery hoe amin'ny tapabolana ianao miala ianao tsy candidat tsiny tsy miala ianao amin'ny tapabolana fa zao ho avy ny fifanarahana eo a hoe ahoana ny zavatra ho atao fa raha ny zavatra fikarakarana fifidianana mantsy atao na ataony ty fitondram-panjakana malagasy ty amin'ny ACC CNI ministère-ny intérieur tsisy mandeha am'izay tokony ho izy ary de mila iverenana daholo zany zavatra zany na ny lisy mpifidianana zay tsy tomomba anara-dalàna na ny isan'ny birao mpifidianana sy ny fokotany zay tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsy fantatra akory hoe taiza le fokotany vaovao miforona any amin'ny région ninona zay iraka nampanaovin'ny ministre ny intérieur am'ireo préfet sy sous-préfet a mba adala nge zany adalany zany tsisy antony anaovana an'izany ngia iandrinirina Rajoelina nge tsy afaka ilatsaka e samborin'ny polisy frantsay ange io raha ohatra ka manaonao foana azony frantsay atao zany maniraka amin'ny polisy izy hoe asory teo io rangaha io fa mandika ny lalàna manala baraka atsika frantsay mahatonga ny firenena frantsay a ho voaendrikendrika indray manerana izao tontolo zao raha ohatra io manaonao foana eo de tsy ho avelany ianao an'izany io tsy teneniny fotsiny mba tsy hisy fahabangana eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny fotoana voafetra hoe absence au sommet de l'état zany dans une période bien définie mba tsy isin'izay no tsy tenenany an'le izy de eo izy de eto izy manara ohatra hoe anery etsy anery eroa tsisy dikany anaovanao an'izany ange ny ministre ny affaires étrangères frantsay ny sadeky fitondram-panjakana frantsay ny mpanohatra eto Madagasikara reny rehetrarehetra reny mitambatra efa mihevitra ny hoe ahoana ny atonga n'io fifidianana io a ho fifidianana manara-penitra zay moa fomba fiteninareo hoe azo itokoisana eken'ny rehetra ary de mangarahara zay ny zavatra tediavina fa tsy fanaovanao aza manao an'izany fa mandany andro anao hoe sady mandrebireby fotsiny vahoaka ajanony le fandefasana hoe anina any amin'ny réseaux sociaux ny Facebook hoe vahoaka rehetra marina nge fa misy vahoaka zato hiteny hoe aleo izy irotsaka tsy manino fa ny lalàna ny tsy mamela ary ny patrony tsy mamela azy iratsaka ka aza mandany andro am'izany tsononareo zay ry faniriny de apetraka tsara amin'ny vahoaka malagasy tsy malagasy ngia Rajoelina tsy mahazo ilatsaka ho fidina ho filoham-pirenena malagasy izy
ary tsy izy ny mandidy an'izany na inona taony etseroa na inona taony tsy mitondra nin'inona zany polisy frantsay miambina azy rehefa mandika lalàna le alegeansa man tsy fankatoavana mankatony didy rehetra an'ny firenena frantsay izy zay nosoniaviny ka rehefa mandika an'ireny izy a de sahala amin'ny olona mandika lalàna hoe nangala sasany nangalatra sasany namono misy fotoana mbo le resaka nintsika tontomota hoe reto zany le resaka allegeance resantsika satria tsika mbola mikaroka an'izay de avokatsika tsikelikely le izy zany satria rehefa samy amy dolany de amy dolany koa tsika tsy problème manay mihitsy ny fianoro zany tsy filo ianao sady tsy malagasy tsisy famenarana no miresaka an'izany ka ity zany tontomota de zao io moa zany isivy menada tsara ihany mba resana rehefa avy eo zany hoe iza daholo reo mpikamban'ireo zany mba ho fantatry ny olona ihany ko zany tsy mampanininy zany satria zoan'ny vaoaka malagasy satria ao anatin'lay fanapahana iny zany are iny dia ao zany de tsara hoe reto zany nanambaka an'izay fa mbola zay zany resantsika rehefa avy eo sy zay hoe ahoana ny position n'lay mpitsara zay satria ato zany a de vakina zany a iza no afaka mame an'le certificat de nationalité zany a de resantsika kely ohatran'izay le izy zany a mba ho fantatry ny rehetra zany a no mame an'le certificat de nationalité zany a ny filohan'ny fitsarana mba raha tonga voalohany rery ihany no afaka manome azy zay zany de hitatsika le izy amin'ny fitsarana ambara tonga voalohany aiza eto am'le toerana honenany eto Antananarivo ka tsisy anao an'intsony angery sa any Antsirabe le nahaterahany fa nahatao asisy ary io certificat de nationalité nahatao asisy ara hoa frantsay tsy mamela azy ilatsa aza miditra amin'io nareo ry président ny première instance aza miditra am'izany fa manala baratena manala baratena tsy afaka anao inona anareo nga iandro nirina rajoelona fa raha vao mikasika anareo izy a polisy frantsay no ametrahana amin'ny fitoriana zay fotsiny zay satria zay no nataony soni ary tsy tokony matahotra tery ny mpitsara raha ohatra ka tsekeny ny feo miferitrretany sy mifahitany lalàna lizy satria inona natao hoe certificat de nationalité malagasy de mazava zany ny azavany namana de hoe taratasy manamarina fa mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny olona iray de le izy zany nanomboka tany jona 2024 no fantatry ny vahoaka malagasy fa ay Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia tsy malagasy akory fa frantsay zay ange le antony le reketa napetraky ry Faniry Soherinaivo miresaka an'le hoe tokony misy le invalidation le candidature ny Andry Rajoelina tamin'ny 2024 no ity tranga vaovao ity no ity élément vaovao ity de nentina zany lay décret nentina zany lay journal officiel frantsay nentina zany le endriky ny lalàna frantsay manazava zany rehetrarehetra zany de nampahafantarina ihany ko hoe tia ny lalàna malagasy fa nidiran'le ACC nge hatrany am'le hoe ny gouvernemanta malagasy mila mampahafantatra zany hoe fa sady nampiseho nanambarany heviny ihany izy na de nilaza ary izy hoe tsy manana fahefana tsy compétente izy hiteny tsy hitsara dire juge am'le raharaha efa nyvakiko teo le hoe tsy mila ACC ny namana anankiray zay netiko tamintsika teto anao azafady am zany tsika ny nangalana n'izay lahatsoratra zay satria heverina fa lahatsoratra mihetsika fampianarina le izy fa tena hoe amin'ny lafiny ny ara-panahy hoe ekeny veny hoe tsy teratany eo am'le firenena ray no filoha fa ity tena amin'ny endriny lalàna indray zany de vakafakaina resandra Andriamatoa Faniry Soherinaivo indray zany amitsika le izy hoe inona le tena nambarany ny ACC ao anatin'io are io fanapahana io de ndra aloha hoenotsika raha ity directa nataony Andriamatoa Faniry Soherinaivo ity de eo amin'ny 7 minitra mahery eo tonton mota
fa itsika moa zany niezaka ny nametina azy de minitra folo maherina mitina nay sy namana faly mpiara-miasa mahatoky mahafinaritra be to am'fandarantsika azy de mangataka amintsika nygilatsofina kely eno am'izay hoe satria ny hitantsika zany de hoe ireto le andiny voalohany faharoa fahatelo faefatra fa le tena any anatin'le votoatiny la eo amin'ny endriny sy ny votoatiny zany a zay mila fatatsika de pailalàna no miteny eto de aloha ny hevitry ny pailalàna no alefa amitsika zany fa rahatontomota zany a somary sahirana ihany raha ohatra ka iresaka amitsika fa aleo tena izy mihitsy no miresaka amitsika ndao arafaly mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra zay manaraka ny fandaharana zay ataoko etondroany indray a araky ny hitatsika de efa teto a nanazava resaka hafa fa zao tsika satria voaray avy any Madagasikara ny valin'ny fitoriana zay nataonay mikasika ny fangatana eny anivo ny cour électorale na ny HCC ny invalidation na ny filazana fa tsy manakery ny filatsahako fidina nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2018 ny valiny moa zany a raha ohatra ka raisitsika amin'le fiteny mahazatra ny HCC de hoe azo raisina zany hoe mety zany le procédure fa tsy mitombona ozy izy ho azavaiko amitsika eto satria nomeko zany le didim-pitsarana fa tena terme juridique tsy azony sarambabem-bahoaka le izy any de ho azavaiko amitsika ary holazaiko koa inona ny conséquence an'io voalohany indrindra aloha zany a de ny eto ambany masoko eto le izy a de zao araky ny raha-patsahiviko zany a de nametraka fitoriana ny tenako Faniro Soerinaivo ama candidat tamin'ny 2018 ny tenako candidat à la présidence tamin'ny 2018 ny fidy inscrit teo amin'ny soratra teo amin'ny liste électorale ary candidat raha teo de narotsaka tany daholo zany taratasy zany ny antony zay de hoe mba hananana n'le atao hoe qualité pour agir na hoe ny fahafahana mitory izay qualité pour agir zay dia nolazain'ny HCC hoe eny tokoa hita fa ny soratra tao anaty liste électorale izy ary ny fidy ary candidat raha teo koa noho izany dia azo raisina ny fitoriana nataony nilaza indray nilaza koa izay hoe ny antony fametrahana fitoriana dia satria fantatra taty aoriana tsy tamin'ny 2018 tsy tamin'ny 2019 tsy tamin'ny 2020 fa tamin'ny juin 2023 zany hoe ny fahatelo amby folo ny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo no fantatra fa very nationalité Rajoelina fa kay izy tia efa nanomboka ny taona 4 no natao naturalisation nahazo naturalisation isika rehetra teo vao nalala an'izay raha ohatra zany nalala an'izay ny HCC tany aloha tany dia mandika lalana izy raha mbola nanaika ny filatsahako fidina ny Andry Rajoelina eto zany zao dia nametraka fitoriana izay nilaza hoe satria tsy nanana ny zom-pirenena malagasy olio tamin'ny 2018 ka noho izany dia mangataka izay ho lazainy ny HCC fa tsy nafeno fepetra izy tamin'izy nilatsaka ka dia tsy ara-dalàna ny nahanan'iny zay fangatanay zay tsy nangataka tamin'ny HCC ilaza fa tsy manana nationalité malagasy Rajoelina izahay tsy nangataka tamin'ny HCC ilaza hoe mbola mahazo sa tsy mahazo mirotsaka intsony Rajoelina amin'ny 2023 dikan'izay zany de misy nuance kely le izy namaly moa zany izy moa ty Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny mpisolo tenazy zay nisoloany
directeur des affaires juridiques Andriamampiandra Asindraibe Christiane. Eo aloha zany dia efa tsy mety hoe amin'ny fomba ahoana moa zany ny directeur juridique ny présidence no isolotena ny Andry Rajoelina à titre privé any amin'ny HCC. Satria tsy raharaha mpanjakana io, tsy raharaha ny présidence io fa raharaha mavosiketany Andry Rajoelina, Andry Rajoelina en tant que Andry Rajoelina mise en cause fa tsy président. Eo zany dia efa tsy mety le fampiasana lisy io zany mbola tsy hidirantsika lalina fa ampisehotsika fotsiny hoe tena manara-dalàna ve ty fitondrana ity. Ary ny tiako ny antony anazavako an'izao dia tena teneniko anareo tsy hoe fandaninandro akory fa mila isika malagasy mahafantatra inona ny lalàna, ahoana fampiarana ny lalàna, ahoana ny ataon'ireo mpampiatra lalàna. Izay zany ny tiako ho hitatsika, ary ataonay mivandravandra mihitsy ohatry ny ahoana ny fanjikan-dalàna ataon'ity fitondrana ity. Izay io raha hiteny zareo satria efa mandeha manko ny publication izay ataony ny fiadidinisy moa ty Ramatory Narakotomanga akapoy amin'ny vato no ny loha fa Andry Rajoelina dia malagasy. Dia tsy haiko hoe taiza izy namaky an'izany tao tanatin'ity didim-pitsarana ity fa le sady diso zany ny analiziny no hitako hoe tena tsy mitafatafa raha matoa amin'ny zavatra tenenina dia mampalahelo ihany raha olona ambony toerana ohatr'ireny kapoy amin'ny vato ny loha fa Andry Rajoelina dia tsy maintsy lasa toy izao hoe tandremo raha rehefa kapoko ny olona amin'ny vato koa ny lohanao dia azagaga satria ianao ihany nampianatra an'izany ka mety tsy ny lohan'ny olona ny akapony fa mety zavatra hafa. Zay zany tiako tenenina amin'io. Zao koa nefa tsy maintsy azavaintsika ty didim-pitsarana ty satria miakina amin'ity didim-pitsarana ty koa ny ahafantarantsika hoe azo atokisana sa tsy ny HCC zay hitsara fifidianana manomboka amin'ny 17 volana aogositra ho avy zao. Milaza zany izy ato ny solotena ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe izy tsy nilaza hoe mahazo milatsaka sy na tsy fa zao zany teneniny hoe fanakorotanana fotsiny ihany satria efa akaiky fifidianana ozy izy io fitoriana izay nataony fanirisoerina iveo. Ary Andry Rajoelina dia nanana certificat de nationalité porofo tsy azo lavina ny fananany nationalité malagasy. Ary manampy izy hoe raha ohatra ka very nationalité any Andriamatoa Andry Rajoelina dia tokony misy décret milaza an'izany ka nefa tsisy décret milaza fa very. Io moa zany dia mbola averintsika ihany, averintsika foana ary mbola averintsika hatrany ho an'ny olona feno taona izay navita fitsarana miaramila dia tsy mila décret de perte de nationalité fa very avy hatrany ny nationalité rehefa mangataka ao anatin'ny fahafenony taonany ianao. Dia namaly amin'izay zany ny HCC io manko ny tena m'intéressé atsika fa efa fantatra ina fangatana efa fantatra ina ny navaliny dia izao nataony. Zao zany nangataka izy ataovy publika ty débat amin'ity mba hanaovanay plaidoirie publique. Azo atao zany fa nandany HCC satria matahotra horakorahan'ny olona eo ao anatin'le fitsarana zay publique. Dia no laviny zany ny fangatana hanaovana publique le audience. Laviny ozy izy. Dia nilaza indray izy hoe sur la compétence de la haute cour constitutionnelle. Milaza izy fa ny momba ny constitution, ny momba ny conformité la constitution, règle de conflit. Tany saina daholo zany ny compétence-ny dia milaza izy hoe satria ny article 60/064 momba nationalité milaza hoe ny décret de naturalisation sy intégration amin'ny article 55 dia avoakany amin'ny journal officiel de la république. Ka noho izany ozy izy dia tiany mpanao lalàna lazaina fa ny compétence dia ho an'ny
initiative du gouvernement. Zay zany filazany HEC hoe zany ozy izy de midika fa any amin'ny initiative ny gouvernement no afana déclarer an'izany nationalité na zany perte de nationalité malagasy zany. Eo zany tsika miteny fa nianatra ve sa tsy nianatra reo ao amin'ny HEC reo satria mazava de mazava ny lalàna mikasika amin'izay ao amin'ny article 60 et suivant milaza fa eny amin'ny tribunal de première instance no mandeha ny resaka nationalité ary izahay tsy nangataka tamin'ny HEC hoe lazao fa tsy manana nationalité tsony Rajoelina. Ny nangatanay de hoe invalideo lazao fa tsy ara-dalàna ny filatsahany Andry Rajoelina satria izy tsy manana nationalité ary noporofoinay fa tsy manana nationalité izy. Anjaran'ny HEC zany ny miantso mandefa ADD na hoe jugement avant dire droit na hoe didy savaravina na mandefa lettre pour conclusion écrite manao an'le question préjudicielle any amin'ny tribunal de première instance nahoana ny tsy nanao an'izany ny HEC. Faharoa, raha ohatra ka hoe miteny izato hoe en tout état de cause ni la juridiction constitutionnelle ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle ne peut s'immiscer dans les compétences dévolues par le constituant pour constater la perte de la nationalité en vertu du principe de séparation de pouvoir. Il ne relève pas de la compétence de la haute cour de dire et juger que M. Andry Rajoelina a perdu la nationalité. Tintenena zany de hoe ny gouvernement hono no mamoaka journal officiel milaza hoe very nationalité ny Andry Rajoelina. Zay honya no andrasana. Déni de justice zany re olona. Zany atao hoe ny fotsy avadika ao mainty. Tsy hitanao zay elana bala hoe ahoana ny fomba tsy hanaovana le question préjudicielle satria fatanao raha manao ny question préjudicielle io izy tsy afaka anda mihitsy ny any amin'ny tribunal de première instance na iodika oviana iodika avanana hoe tsy apiatra ny article 42 sy ny article 43 de aleon zareo miala amin'izay anao question préjudicielle zay de lazainy fa hoe satria selon le parallélisme des formes, ni décret de naturalisation si de perte de nationalité, mi faut comme journal officiel, dit que c'est compétence du gouvernement. La scène fatsinanao manœuvre ounia na dola ounia Andry Rajoelina et empêcher na hoe anakana na fivoahany le journal officiel dikan'izay zany tokony efa hita foana io journal officiel io dikan'izay rehefa tsy nahita an'io zany ony izahay mpitory de tsy misy on zany ny dola nataony Andry Rajoelina. Que le moyen de qu'en tout état de cause la charge de la preuve des manœuvres frauduleuses ou dolosives ou de la perte de la nationalité appartient à celui qui la lègue, que le moyen de recevabilité de la présente requête fondée sur l'existence d'un fait nouveau, en l'occurrence manœuvre dolosive et frauduleuse, où l'acte constatant la perte de nationalité ne saurait prospérer. Nous isanya de la sainy zany fa hoe tsy mitombona ny filazana hoe nafen'ny Andry Rajoelina ny fazahoany nationalité vaovao satria hoy izahay tsy nitondra pirofo hoe nanao zavatra nanafenana anazy le hoy no ary reto amin'ny saina tsy miangatra. Milaza aloha zany ny HEC hoe publique le décret ka tokony ho hitan'ny olona fa maninona izy tsy nahita tamin'ny 2018 raha ohatra zany ka publique io de ny HEC tamin'ny 2018 zany censé ko mahita aniny décret iny ko maninona mbola nekena le izy mandika lalàna ke zany ny HEC tamin'ny 2018 satria olona zavatra raha milaza izy eto hoe zavatra tokony hitan'ny rehetrarehetra zany ko maninona mbola nekena azo ekena ve matoko ve nareo fa ianareo andeha amin'io élection io na mahazo 100% raha ny fifidianana
ka avadika an'zareo 8% de lazainy fa hoe nulna daholo mivato azonareo na apetrany tsy fantatro nataony tamin'ny 2018 indray de rehefa mametraka fitoriana eo nareo de ozy azo raisina fa tsy mitombona inona am'izay no ataontsika inona no ataontsika raha zany mitranga ary almelohan'izany rehetrarehetra zany raha mbola mini ilatsaka hofidiana Andry Rajoelina ka mbola mini anome certificat de nationalité anazy ny fitsarana izay tsy fantatro hoe iza na ny ministry ny fitsarana de mbola hanaiky an'izany koa ny HEC inona no ataontsika ny HEC io fa tsy afaka mipetraka fotsiny amin'izao tsika mila mandray fepetra malagasy rehetra tsy azotsika vela amin'izao io fa hoe zay zany non mandritry ny 5 taona manaraka indray de fahoriana ny mahazo ny firenentsika ka tsy eketsika zany hoe mandritry ny 5 taona manaraka de mbola hiaritra andreo olo reo isika ka dien'izao de fa eritrereto manomboka rapitso ny tiktaky sao de mbola ilatsaka eo ity vazaha mena sofina mieritreritra fa mbola afaka ilatsaka izy satria no laviny fitsarana HEC hoe forclos dila fepitona ny fitoriana izay nataonay azakivy retsika malagasy azakivy zara tsikivy avy aty mitory foana mahazony azy raisina fa tsy mitombona ohatran zareo mitory foana de mahazony azy raisina fa tsy mitombona koa izy tsy mavita misambotra mihitsy fa zao tohizatsika ny tola tsy maintsy miala teo ny olona izay tsy mitondra ny zopirenena malagasy tsony ary tsy eketsika ikarakara ny ifidianantsika izay tena président hitondratsika tsy eketsika zany rehetrarehetra zany ary manomboko zao vao maika tsy eketsika satria tsy azo itokisana ny HEC tsy azo itokisana ny fitsarana de tsisy miala eto zay ny teneniko eny ary misaotra betsaka mifalitsika nahafahantsika namintina ny orona tsara sy feo andramatofa ny esoerina ivy iny tontomota iny ny fanazavana teknika kokoa mihoatra ny nazavaintsika teo zany hoe teknika politika ihany ny antsika teo fa teknika kokoa zany ny entindramatofa ny esoerinay famitinana nyny fanapahana ny raisy ny HEC iny zany ny amitinantsika azy angamba de hoe tsy azo lavina zany fa misy endriky ny tahotra fa endriky ny tery ihany ao ambadika any zao zava-misy zao tontomota zay mihitsy ary za tena mitery faniry hoe manomboka zao tsika sy faniry miresaka zao sy ny situation ny environnement politika eto Antananarivo Madagasikara la peur va changer de camp rehefa mirealize reo olon'ireo amin'ny herin'ny androany hoe tsy milatsaka Andry Rajoelina atahotra doly am'izay reo olon'ireo izy anao sy ny tongony hanomboka ho fiaininy reo planina ahoana tsara lisy teo tontomota niova toerana indray ny tahotra ay miova mihitsy ny toerana zao mantsy ny aty amin'ny mpanohitra zany am'le zavatra karakaraina le hoe fomba anaovana fifidianana tsy de marimarina de matahotra an'le fifidianana hoe to tsy ho azo antoka tsy tokisana tsy mangarara sy ny sisa matahotra an'izany ny mpanohitra fa rehefa tonga ny amin'ny herin'ny androany tsy mahazo milatsaka fantatra io fa tsy mahazo milatsaka anomboka atahotra dolo reo olon'ireo manomboka any amin'ny CENI ny HEC ny intérieur la peur va changer de camp satria zavatra tsy marina daholo ny zavatra nataony namporofoiny ramatoerinaivo ary mbola fantatro faniry fa mbola manana ohatra azo tsapaitanana amin'ny zavatra ohatr' zany fa de ahitany olona hoe ay tena kitoto maro ny reto HEC reto fa de zao zay ny zavatra ho ambarako ka dia manao velomanareo vahoaka malagasy nanaraka an'le fandaharana ny tenanay ary de manome fotoananareo amin'ny herin'ny androany indray am'izay efa mazavazava kokoa efa de brosaie ozy ny olona ny lalana mazava ny lalana de manao baibay anyreto ERD sy ny pomba azy rehetra ny tenanay mametraka ntsika menakavy eo anatrehan'ny tompo misaotra tompo raha azoko tsara zany ty raha ty sady misaotra ny tontomotsika no miomana ndray ny député fetra zany
ohatran'izao anely izy amin'ny fomba tsotra tokony azotsika azy hoe misy fifananana ray lehibe zany no tanterahana de ataontsika ny tanterahana tany amin'ny efataona lasa de rehefa nytanterahana lay fifananana ray lehibe io dia nandrombaka an'lay amboara lay olona zay ny faninana tao misy mpifaninana maromaro tao de ataontsika 12 am'izao moa zany ambogapesy tany dia fifananana eran-tany amin'ny coupe du monde le atletisme zany de ota hoe atletisme zany raha isitsika zany misy atleta maromaro amina fifananana ray de mety ataontsika hoe 100 mètres azakazaka 100 metatra zany no andraisantsika ohatra fa zao nisy mpifaninana tamin'ireo mpiazakazaka maro reo zany no nandrombaka ny larina voalohany ary nahazo ny médaille d'or de voaositra izy araky ny titre fa nisorana fa izy ny tompon-daka eran-tany ary nahazo médaille volamena fa zao rehefa nandeha fanadiadiana maro samihafa taty aoriana satria misy tranga vaovao feno vao zay mivoaka amin'ny alalany zay mety ho faneho-kevitra maro samihafa sy amin'ny alalany na fitina document kely samihafa na amin'ny fijoroana vavolombelona nataona olona samihafa de fantatra fa nanao dopage io atleta io de atao hoe dopage de fihinanana fanafody mampitombo tanjaka ka azo ampiasaina amina fifananana mba ahafahana amin'ny faninana ka ahatonga an'le olona andrombaka sy anana tanjaka mihoatra ampifaninana amin'ny bebe kokoa zany hoe mihoatra n'le force naturelle zany le dopage ananana zay le izy fantatra zany taty aoriana fa ny dope io olona io ninam-panafody izy mba ahafahany faninana betsaka de rehefa mandeha am'izay le adevitra sy mifampiaran-dalàna eo anivon'lay sehatra iraisam-pirenena momba n'le atletisme satria atletisme andraisitsika ohatra de afaka manasazy azy eo am'le sehatra iraisam-pirenena satria fifananana iraisam-pirenena ny natao fifananana firenena ny natao ka nahatsapana fa nisy olona ankiray zay tratra nanao dopage nandika lalàny zany de nesorona amin'ny titre sy ny médaille any rehefa avy eo azo atao zany tsy lany paikandro zany tsy lany andro zany fa fampiaran-dalàny zany ohatra amin'ndraisitsika an'izany Ben Johnson efa nisy zany tantara zany maka ohatra fotsiny tsika zany am'izany ho an'ny fisainana zany honnêteté intégrité ary tsy maintsy mifototra amin'ny fieverana fa ny lalàna na mafy ara tsy maintsy ampiarina Duralex c'est de l'ex mety mahafaka ny titre sy médaille izy fa tsy problème zay fa zao natao hoe endriky ny lalàna ifanarahany be sy maro zay nge mafanjakana républicaine na fanjakana républicaine mety manahirana lizy ny aminy hoe ka efa filopireneny ty olo ty ka ao anatampoka indray raha ny anesorana azy am'izany toerana zany fa Duralex c'est de l'ex ozy lay ministre en gouvernementa tsy misy ambony lalàna eny na izy filopireneny iny aza ka maninona ny tsy nampiary ny ACC zany fa ny ACC indray no mitady fanamarina mitondra ny interprétation ny hoe ny gouvernementa no tokony hiresaka izany ary ampahafantatra izany amin'ny journal officiel zany hoe le ACC zany ny teny hoe tsy compétent hiteny tsy tsara n'le rara kanefa izy de nilaza ny heviny any anatin'ilay adevitra de eto aloha zany tsika hotsika hoe tena isorana mihitsy raha matofany erisoerinaivo nametraka nino raikety iny ny antony nahafantarana hoe ahoana ara ny tena fomba fiasan'ity ACC ty raha niteraka aiay foana hatramin'izay ho azo atokisana ve sy hitokisana ve amin'ny hitsara ny fifidianana eo sy indrindraindrindra hijery manokana ny mombamomba an'ity kandida satria mandeha any manko ny adevitra ny amin'ny hoe miantso azy olotsaka filo zay miantso azy ho kandida ndray sy ny sisa any ambadika any fa efa mazava ny lalàna tsy mananjo hirotsaky ngiary ajoelona satria tsy malagasy izy fa frantsay fa piarana mise en œuvre n'izay lalàna zay zany nitadiavintsika amin'izao fotoana zao zay zany no famitinana an'io adevitra io efa eto kaiketiko ny solomamboaka voafidy tao amin'ny boribory tamin'ny fahadimy fetra raha lamizafimbololona
anisany ao anatin'ny resaka horesahana ay mirahalahy anatin'ity fandaran'ity zany resaka zany fa efa nresahako tamintsika teo hoe satria misokatra androany ihany ko zany ny firotsahana fametrahana ny taratasy firotsahako vidina hatramin'ny fahinany volana septambra dia idinidinika sy resaka am'izany isiko ny amin'ny fiomanina sy fiatrehana am'izany fa akoatr'izay dia resaka ny tsaro ho fantatra ny tsetratsetsatsaratra momba ity resaka jirosoa malagasy itya zay a mampikaikaiky amin'ny beso maro debute fetra miarabanao miarabanao namana faniry miarabany zokomota koa tazako mbola ao ambadika ao a miarabany namana rehetra mpiaramiasa atao amin'ny MBS radio mada atao anatin'ny miaramanonja marina tokoa zany satria anisany olana sy ny zavatra hitantsika daholo zany zavatra nyresahany faniry zany a fa alohan'izay aloha dia anao kompatanana manokana no ny fangatahany avao amin'ntiako Madagasikara sy ny KMMR ao nalamahitsy tanàna izay tafaraka niarany dinidinika tamiko moa izy ireo a tamin'ny alady teo ka dia fisaorana fakatelemana no atolotra anareo no ny fanehoanareo ny fahavononana ny amin'ny atrika ny adidy indrindrandrindra moa zany a ny amin'ny fampandanina ny kandida zay ho atolotritsika amin'ny fifidianana filohampirenena atao anatin'izay ihany koa no hitondrako a ny fampaherezana ho anareo satria fandray amin'ny tenin'ny zokomota teo manao hoe miova kan zao ny tahotra miova satria ry zareo no matahotra mafy a indrindrandrindra ny kandida marika Ravalomanana dia raha nahita ny tsy fetezan-javatra fa ho avy amin'izay moa tsika rehefa aveo hoe andro lehibe androany andro a fisokafan'ny fametrahana andreo dossier na atonda taratasy a ho an'ireo izay mikasa mieritreritra ny rotsako vidina hifaninana amin'ny fifidianana filohampirenena amin'ny fahasivy ny volana novambra dia mampahery anareo niova laso izy zokomonta teo a ny tahotra tsy misy antony tokony atahoranareo na ianareo analamahitsy tanàna na ianareo 7 fokotany any amboriboritany fadimy ianareo 2 fokotany manerana anatananarivo renivohitra ianareo rehetra manerany Madagasikara 7 sy 900 commune 7 distrika tsy fotoanany fifampitahorana izao itsony lazao avao io fantatra mpabe maso raha mbola misy ny mampiororo any ambadika any na olombofidy io na olombotendry satria tsy fotoanany zany tsony izao a ny hevitra no ampedina ka atsaro hatreo satria zay moa nisany ayahandreo namandreo raha niarany vory izahay tamin'izany alady tolakandro izany a ny amin'ny hoe manona ny fipetraka izany fa izay ane efa niditra tany amponja no nataona tompona andraikitra avy amin'ny mpianaradiny fitondrana satria fampitahorana ny natao a dia nidiranay amponja satria nanohatra izay tsy misy anaiky an'izany tsony eto ary aza matahotra ianareo iaho fa ijoro izahay iaro anareo satria fatatsika ny fanaran-dalàna sy ny fahamarinana zay a ajaitsika sy voizitsika hatrany a ka tsy fotoana ny fampitahorana zao aza misy matahotra itsony fa lazao rehefa misy zavatra tsy mety a zay natao hoe tany demokratika ary zay mampanohatra atsika milaza ny zavatra tsy mety ka dia mampahery atsika rehetra manaraka an'izao fandaharan'izao a na ny eto toerana na ny anivelany ampitan-dranomasina rehetra any zay ny tsetsatsetatsiaritra namana faniry fa dia iresaka mariny tsika rehefa aveo a satria andro manatantara tokoa ny androany eo amin'ny fiainan'ny firenena satria misokatra anio a ary ifarana amin'ny fahenina ny volana septambra zany fahafahana mametraka ny taratasy a sy ny atota taratasy a ahafahana mirotsaka hovidiny zany fa ny ACC moa ny tompokevitra farany amin'izany ka dia iresaka momba an'izay tokoa tsika namana faniry inona no anomboatsika azy marina zany député fetra aloha mba hore ihany ny hevitry député fetra am'ty fanapahana navoakan'ny ACC ity momba ny fitoriana natondra matofa ny erisoerinay fa zay kandidaty mpirotsaka hovidina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 nametraka fitoriana izy tany amin'ny volana jolay tanoany rehefa nafantatra fa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy Andry Rajoelina fa frantsay vokatry ny naturalisation iny ny valiny fitoriana requête napetra ny teny anivon'ny ACC zany a voalohany indrindra dia no lavin'ny ACC ny anatanterahana ny audience publique zany na hoe ny fotoam-pitsarana azony rehetra hatrehana faharoa dia tsy manana fahefana tsy mahefa hiteny sy hitsara aniny raharaha iny ny ACC
ary fahatelo de hoe irrecevable zany lay requête invalidation ny candidature ny Andry Rajoelina tamin'ny 2010 député Vetra. Zavatra tsotra sy fohy ihany no amaliko an'izay namana faniry efa nambarantsika teto ombieny ny tsy mahamaly eo tena ny vomiera mikarakara ny fifidianana torak'izany ihany koa io fitsarana avy momba ny lalam-panorenana satria iza no micomposé an'izany iza no mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana anankiray zany miampy any seny tondratsika fanamariany zany ary efa ela no nitaky zany ary voalohany tamin'izany ny tiako Madagasikara sy ny RMD mananao hoe mba hisin'ny fifidianana rea mba hisin'ny fitsarana tsy mitanila misy ny tokony amboarina amin'izany hoe firafitry ny senisy ny ACC ary indrindrandrindra ny ACC zany zay tompokevitra farany fantatsika fa tsy azo ivalozana ny didy rehetra zay avokany reny ny zavanisy tsiditra amin'ny atsipriany satria marina tsy tao anatin'ny zavatra nomaniny nefa solombavam-bahoaka ny tena mpanao politika ny tena ary tsika eto mitondra faneho-kevitra eto amin'izao fandaharana miara-manonja ny MBS Radio Mada izao tsy mahagaga itsony satria ny tsy namaliny toy izay ary fomba fiteniko teto zay no nahagaga atsika ny tsy namaliny sy ny tadiavana ny interpretena lava zao zavatra rehetra zao sy nininina nahita fa mitombona amin'ny saina tsy miangatra na amin'ny apahany aza izany fitarainana na requête na fangatahana izany nefa de inona no valiny ACC mitovy hatrany ary zay olana teto amin'ity fireneny ity ataoko akapobe n'ilay izy tsy vo izao ny ACC nanao an'izao na ny fitondrana teo aloha koa nahitantsika an'izany zavatra any na ny ova na tsy ireo mpikambana ireo itsony ary fa mpikambana vaovao nao anatiny izay hita moa amin'izao fotoana izao fa majorité présidentielle no micomposé an'izany mpikambana ny ACC zany zay ho ny teneniko fotsiny faniry angamba tsy tia nitatra ny lavabe satria fa nisy ny tenen'ny faniry teo zavatra teneniko fotsiny dia tsy mahagaga atsika velively reny didy navoakany reny satria amin'ny ankapobeny dia mbola endrika fiarovana ilay filoham-pirenena miariary ny mbola fiakinany sy ny fiainony baiko azy ve ny filoham-pirenena ny mpanatanteraka zareo mahalala zay ny fampiresahan-tany na izy fotsiny ihany koa no tonga dia manaraka ambokiny satria tsy misy le fisaraha-pahefana tsy mipetraka eto amin'ity fireneny ity ny tena fisaraha-pahefana mahatonga an'ireny reny fanapa-kevitra ndraisiny za ngamba tsy te hivalapatra amin'iny fa ny satria mialatsiny mandeha ny fotoana misy ny zavatra ataoko hoe daty lehibe raha nanokatra n'izao fandaharana zao fandraisana anjarako zao ny tenako teo dia hoe andro manatantaro ia teo mialatsiny fa tonga de tam'izay amin'ny resaka firotsako fidiana tiako tonga de mba hitondrana faneho-kevitra satria 23 mihitsy ny 23 o 2023 député Vetra ndahoara fa miandry an'izay ny mpiaino atsika amin'izao maraina zao zay ny lazay ny namana faniry teo ihany keo misokatra androany zany fametrahana ny atota taratasy mba raha hoan'ireo zay mikasa maniry ny rotsaka ho candidat filoham-pirenena inona ny zava-misy amin'izao fotoana itenenantsika izao fa 7 alarobia fa 7 ny volana aogositra 7 sy 4 arivo daty tety andro ny fanarahana ny ekeniny tao anivon'ny mpanatanteraka namoahana didy taorina ny sosikevitra natolotry ny seni fa amin'ny fasiviny volana novambra no ho tanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena zao ara tonga de fanontaniana no apetratsika maninona amin'izao fotoana ifampiresahantsika eto zao ry mpanaraka ny fandarana sy ho anareo tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny ministera isatsokajiny any sy anareo mpikambana any amin'ny androm-panjakana hafany hoe maninona hatramin'ny fotoana itenenantsika izao no mbola tsy nisy ny voaka ilay atao hoe situation fiscale anisany atota taratasy takina ny amin'ny fafahana mirotsaka ho filoham-pirenena inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao iverenako ary ny antony zao ny fomba fijery ary maro ny mpanara-baovao no efa mahita izany sy ny fomba fanaony zao fitondrano zao misy ny jeu des îles sy ny lalaoan'ny renosy rahavavy aty amin'ny Océane Indienne amin'izao fotoana itenenantsika izao dia tsy anaina amin'ny fomba makotrokotroka zany délégation zany nareo mpandray anjara reo atleta asina mihitsy an'ireny le motara reny nitarika azy eny dia tsy anaina to reny filoham-pirenena reny tsy izay akory no ratsy na ny fikarakarana ny mpandray anjara amin'izany jeu des îles izany fa ny mipetraka ny fanontaniana ho iateo misy angeny tompona andraikitra isatsokajiny namana faniry tandrifa ny asa tsirairay toy ny hoe
ao ny ACC, ao ny ministera ny aty-tany izay voakasika, ao ny ministera ny fitantanam-bola. Raha iresaky tsika mahakasika n'lay hoe état d'échange bis moa ny antsoina azy, nefa raha ny tenisy tsy misy tsony zay fa nanomboka tamin'ny 20 sy 4 fa resaka hoe situation fiscale zany ny tenenantsika azy. Tsy maninona fa rehefa zay zany amin'ny akapobeny no tokony ilazalazana zay taratasy zay tokony ho azony ny candidat tsirairay avy mahakasika ny situation manoloana ny fandoavaketrany, na rehetra trano na etra amin'ny vola niditsy io na amin'ny vola tombom-barotra io de mila an'izay zany ny candidat mba ho anisan'ny taratasy ho apetrany any amin'ny ivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorena raha candidat marina izy. Zay le nyteneniko teo mahakasika ny ministera ny fitantanam-bola. Fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao mbola tsy nisy candidat nahazo na anankiray aza. Fa arirariran eny anivon'ny centre fiscal. Tsy ny eny ny tompon'andraikitra amin'izay fotoana izay fa zao ny valiteny azo eny manao hoe mbola tsy nisy ny instruction azonay mahakasika ny famoahana zany situation fiscale n'ireo candidat amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Anizany tsiny. Aiza ny tompon'andraikitra. Fa zao ny zava-misy hoy ato eo. Rebirebena ataondray izy andrebirebena ny saim-bahoaka toy ny fanaony reto olona reto amin'ny alalan'ny oeraoera fa toy ny hoe ao mitambatra ny fijery ao anatin'ny fikarakarana zany lalao any nosy zany. Eo vao mody tapitapenana ny lavaka rehetra. Alaina tsy anaina ny anina, tsy anaina amin'ireny araky ny teniko teo misy motara mitarika, misy kara maromaro, misy fiara maromaro manaraka niteraka fitohanan'ny fifamoivozana. Amanarivony zany atleta tsy anaina tena miserana mpiara-manidina amin'ny zotra iraisam-pireneny zany. Niteraka fahasorenana amin'ny vahoaka zany nanomboka tamin'ny asabotsy. Tena tokony ho zay ve tsy sanatry fanambanina n'ilay lalaon'ny nosy akory. Fa araky ny teniko teo misy tompon'andraikitra isa-tsokady zany amin'ny ministera amin'ny fitantanam-bola. Ary ao anatin'izao zavatra izao tompon'andraikitra raisina ho tompon'andraikitra voalohany dia ny ministera ny aty-tany. Satria avy any amin'izy ireo no tokony hiainga ny toromarika ny instruction raha zay ny ilazana azy. Ny ministera ny intérieur no tokony hamoaka ny toromarika na ny instruction makasika ny dossier tokony ilaina. Tena ny tena izany ve ilay ministra? Ilay ministra zay variana, manenjika sy manelingelina, mampiororo manakatsakana ny tianivon'ny fanoherana, tsy ny filora valomanana ihany, tsy ny kandidara valomanana ihany. Fa nareo hafa eny maro na ny ao amin'ny avatory mialatsiny fa lasa manonona ny ao anivon'ny filoham-pirenena teo aloha zany hoe tarihany filo teo aloha ery Rajaonarimampianina ny hafa rehetra zay manao hetsika variana amin'izany ianao Andriamatoa ministry ny intérieur ministry ny aty-tany ny zavatra tokony nataonao dia namoaka sy nyresaka satria nyraikitrareo ministera ny aty-tany zany ao anatin'izany ihany koa ny direction générale des impôts voakasika mahakasika toko atsoka hoe état 211 bis ihany izy io satria raha androany araky ny teniko teo no daty tokony ho fisokafany ary nisy ireo naniry zay ametraka ny atotataratasiny satria efa vonona no amin'izany izy efa mambolana maro efa amataona mba tsy ilazako hoe amataona dia zao le kitoto mbola taratry lay tsy fahamatora n'lay fitondram-panjakana teniko teny nanao hoe manana ny andraikitra sy tandrify anareo nge nareo tsirairay avy fa tsy hoe misy jeu des îles dia tapitapennareo ny lalana dia eo va mody esorinareo ny fako inona nataonareo tao anatin'izay efa taona sy tapan'izay efa fantatrareo ihany koa nge araky ny tetiandro hoe tsy vitan'ilay tetiandro fametrahana fanombohany fametrahana ny atotataratasy ho firotsako fidiana fa efa fantatrareo hatrany amin'ny voalohany vao mipetraka teo Andriamatoa Andry Rajoelina dia isy fifidianana sy isy fametrahana atotataratasy afaka 5 taona latsaka kely eo zay le tolona reto hoe mpitantana matotra ve reto mpitondra fanjakana reto hoe fa fitahana le vahoaka malagasy efa ny fitahana nandritra n'izay 5 taona zay mihoatra ara tamin'ny 5 sy 4 arivo fa izao koa mbola fitahana lay vahiny satria nasisina tipitopy ny lalana mody ny esorina ny fako fanaovana tsinitsinina n'ilay vahoaka malagasy zany satria rehefa ho avy ny vahiny dia zahana fenina ny zavatra tsy mety rehetra efa tsy mandeha amin'izay loana eto amin'ity fireneny ity zany nataon'ilay fitondram-panjakana tarihana Andriamatoa Andry Rajoelina nandritran'izay 4 taona nitondrany zay zay amin'ny ankapobeny ny tiako tenenina teo hoe fanontaniana no apetrako ny amin'izay hoe zao ve mendrika an'ilay vahoaka malagasy zao ve ny tena tokony atao an'ilay vahoaka malagasy fa raha tsy nisy vahiny zany raha tsy misy an'ilay lalao anosy zany teto amin'ity Madagasikara ity dia tsy nikitianareo teo reo fako ny savovona zay nitondra aretina sy nitapitapenana ny lalana dia nitapitapenana ny lalana ay afaka natao ihany lay izy naninona tsy natao tamin'ny 3 taona lasa naninona tsy tamin'ny fotoana mbola kely ny lavaka tsy nesorina le etsy anosy be etsy le fako mameno tatatra
nganrery namana faniry de mamafamafa tsara de somary ty magvariana depitefetra somary mba menakanjo kely reo malagasy piray tanindrazana amitsika manadio tanàna mena blozy no mena nandray sasany natao akanjo somary tsaratsara mba ho hita zany hoe tena mba miasa le eto Antananarivo sy ny manodidina zany de lokolokoina le rond point lokona mena sy fotsy de nametrahana nyreto somary sainasaina kely ny lalon'ny nosy reto zany entina ilazana zany fa tena efa hoe mikarakara manadio tanàna le fitondram-panjakana fa saingy fantatry ny délégation ihany zany satria misy fanampim-baovao samihafa moa fantatsika zany na zany fa toy izy député fetra ny anoizako azy dia mazava ho azy izay mpiaradia amin'ny filora valomanana na ny eo anivon'ny tika Madagasikara io zay moa zany efa mitambatra atao anatin'ny atao hoe KMMR na komity manoana any marika ravalomanana am'izao fotoana zao satria efa atao anatin'ny fotoana ny pré-campagne itsika na tsy mbola anatin'ny fampelezan-kevitra aza de efa renareo tamin'ny ainao manjery ny amin'ny hoe fanangana ny isatsokajiny ary misaotra ireo tompona andraikitra izay efa nanomboka ny tety faritra ny amin'ny fametrahana amin'ny toerany ny komity manoana any marika ravalomanana amin'ny makandida azy nanao ny tany Analanjorofo nanao ny tany Atsinanana fa nanao ny tany Betsiboka nanao koa ny tany Boeny dia hitatra trany Sofia io hitatra trany avaratra any atrany amin'ny tendrony atsimo any mbola samy manana ndraikitra tsirairavy izay fa efa vonona ndretraretra vonona ndretra ka nytiako ambara manaraka de hoe vonona ny filora valomanana zay fa nanambara ho retany ho rendanitra ary efa reny zao tontolo zao fa isan'ny mpifaninana izy namana faniry ary mpiaino ajaina kandida zany izy ny manaraka ihany koa dia ny fahavoronatsika rehetra ary efa hita taratra zany tamin'ny faneo-kevitra sy ireo fionana isatsokajiny tamin'ny mandraiky fafa mihitsy ny prime ministre loza voateny ianao io tena zao ve ny tena asana prime ministre mandraiky fafa ka andray jeu des îles zay oa le teneniko teo mihitsy satria na ny fizarana ndraikitra sy ny tsy fitsarana ndraikitra fa azotsika iverenany zay rehefa avy eo hoe tena manao ny asany ve ny ACC tena manao ny asany ve ny CENI manao ny asany ve ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny verina kely no nahita ny sarina rehefa ny faniriny ny ACC ny tononoko teo ny gouvernemanta ny teneniko teo ny CENI ny tononoko teo ny ministeran'ny fitantanam-bola satria ao anatin'ny direction générale des impôts ao anatiny ihany koa misy tsy niaty tany izay tompona andraikitra voalohany fanomezana ny instruction mahakasika an'ireo dossier izay tokony atolotra ananan'ireo mpifaninana sy rotsako mpifaninana sy maniry mpifaninana ho kandida zany amin'ny fifidianana filoam-pirenena ka de reny efa porofo reny tsara minana raha voakantsika etsy amin'ny écran etsy asena faly fa toizako kely le resaka teo amin'ny resaka fametrahana taratasy sy ny andraikitra ireo le atao hoe tompona andraikitra isatsokajiny voakasika izany ao veriko izy teo nanonona ny ACC teo voaresaka toraka zany ny CENI voaresaka ny gouvernemanta voaresaka ny ministeran'ny fitantanam-bola ahoana moa ny eritreretanao fa matotra lay mpitondra fanjakana sérieux izy amin'ny zavatra ataony ainy ve ny zavatra ataony tsy fanafinafenana zavatra rarotana nafinafenana ny zavatra tsy mety indray ve ny fisininy jeu des îles eto amintsika amin'izao fotoana zao androany ositsika teo averiko fa 13 volana aogositra daty sy tety andro efa voafaritra fa fanomboany fahafahana mametraka ny firotsahako fidiana eny amin'ny ACC tsy mbola misy ho iaho teo navoaka ny tao ao amin'ny direction générale des impôts na ny centre fiscal eny amin'ny boriboritany rehetra eny sa mbola tsisy nahazo ny kandida reo efa nitonona misy enina fito eo izy reo raha tsy diso mbola tsisy nahazo amin'izao fotoana hitenenantsika izao sérieux ve zany ry mpiaino ajaina inona indray no avalinareo amin'izany ry mpitondra fanjakana reo le anisan'ny tany saiko teo reo nefa misokatra androany ny ka zay indrindra zany ary voafetra zay voafetra lizy hatramin'ny fahen'ny volana septambra fa tsy hoe ratara ny fahazahoanan'lay état 211 bis na le situation fiscale de ahemotra arak'izay le izy satria tsy fahadison'ny kandida fa maro ny efa naniriny de androtsaka ny azy ho an'ny datiny androany ary nisokatra tamin'ny 6 vora maraina zay indrindra zany ve de sery mitovy tsisy hafa am'lay baka ihany le fanadinany kitoto petatoko le zavatra atao eto amin'ity fireneny ity fitantanana tsy mbola nisy petatoko toy izao raha mbola tamin'ny tantara Madagasikara mpitondra fanjakana ianareo na eny amin'ny fokotany ary ve anao zavatra kitototoy izany sa ho itarinareo indray de amoaka didy mpanjakana indray ianareo satria tara zany vao nivoaka
nonono mantsy de mety horapitsony mety voivoaka zany situation fiscale an'ny candidat zay efa nanao fangatahany zany hoe raha nyteny zany tokony emitra androa andro zany ilay daty amin'ny fahinana vola septambra izay ianareo no nanondro azy fa tsy izay avy aty amin'ny fanoerana zay ny tena izy zay ka récupérena le daty fahatarany ny administration mpanjakana ohatran'ireny tamin'ny refonte ny liste électorale na fanavaozany fotiny reny dia tokony roapolo sy roa arivo ny voafaritra satria isaky ny folo taona de nakisaka hatramin'ny farany volana janoary de farany kisaka volana mai volana jona tsy fantatra otsony zany le fomba fiasa petatoko de molo toizatsika ty fandeha manaraka ty ny zavatra takena izy araky ny resahako te de efa vonona iato amin'ny filora valomanana vonona ny mpanohana azy ary vonona mihoatra noho n'izy an'izy izay ifaninana amin'ny ara-dalàna zay no tanjona apetrakay ary mampitandrina ihany izay ho anareo mpitondra fanjakana indrindrandrindra aoka tsisy ny endrika fanilikiliana amin'ny fomba hafa zay efa fantatra ny fomba fanaonareo na candidat iza rehefa manana ny totataratasy rehetra ilaina aoka tsy ho sakatsakanana am'izay resaka baiko midina avy any mba tsy afahany mahazo zay amin'ny totataratasy ilaina amin'ny filotsahako fidiny zany manafatra anareo mihitsy izay satria ny zavatra toy izany mety hiteraka korotana koa eto amin'ny fireneny ity ray ao anatin'ny maro zay ianareo ny raisinay tompona ndraiky raha sanatrika misy izany satria tsy fahaizanareo ny asanareo tsy fandraisan'ireo tompona ndraiky isatsokajiny andraiky ny araky ny teniko teo raha ohatra ka ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena na ny gouvernemanta ray manontolo no ikarakara jeu des îles karakara ho any raha tokony amafatokontany ny prime ministre fa fao ny tokotaninao ndray mato prime ministre fa izao ny ato anivo ministera ny fitantanam-bola sy ny direction générale des impôts tany tokony efa nahazo toromarika indrindrandrindra avy any amin'ny ministera ny aty tany am'ireo atotataratasy ho iato eo tokony efa azony am'izao fotoana hitenenantsika izao ary tsy izao androandro zao ary ny tokony nahazahoany izany fa tokony efa tamin'ny ray volana tokony efa tamin'ny tapa-bolana tokony efa andro maromaro talohany ty daty zay tonontsika androany hoe manatantara ny tantaran'ny fireneny ty de ny fatelo am'roapolo ny volana aogostra tsy misy am'izao fotoana hitenenany zao iza ndray ny diso izay aty ny miara-manonja ny fanoerana ty amin'ny MBS sy ny radio mada sany tim mandray sany KMMR inona ndray zao no avalinareo aza ilika any amin'ny fikarakarana jeu des îles fa rehefa tsy vita l izy ajanony tsoro hoe tsy hainareo mandrindra zavatra varinany amoeraoera nareo tsisy afa-tsy zay ny antony io namana faniry tsy fahaizana mandrindra asa tsy fahaizana mandray andraikitra na mitsinjara andraikitra fa mitambatra satria jeu des îles ny eo iaho veriberina foana de ao izy mianakavy nefa tety andro efa voafaritra efa firy volana mialoha hoe isy an'izao ary zao ny ilain'le candidat amin'ny fotoandreo ka tokony efa nomeny le ministre ny aty tany taloha tany amin'ny aherinandro maro be lasa hoe reto ny instruction menanareo zay tompona ndraiky mpanjakana sampandraraha-mpanjakana tandrify an'izany fanomezana an'ireo atotataratasy ireo ny fanazavana tytsika anampianan'izay député fitra de zao ny fomba fametrahana ny antotataratasy no misy fepotona zany ny sokatra androany tamin'ny sivora maraina ary mifarana amin'ny fahenina ny volana septambra amin'ny eninora ariva zay ny voafaritry ny lalàna fa ny fomba fakana ny antotataratasy rehetra dia tsy voafaritry ny lalàna zany fa mialoha lavitra an'izany voavatany vao mivoaka ny didim-panjakana ary nambarany teo anivo ny fitsarana momba ny lalam-pandreny re daholo ny kirakilina ny totataratasy de efa afaka anaka an'izay ary tokony ny sokatra ho any rehetra zay everina fa tokony ho candidat ny teo anivo ny sampandraraha-mpanjakana rehetrarehetra zany anairantsika mihitsy zany mba tsy hanao an'le fomba fiasa koropaka ataony ty fitondrany ty entina amelezana ny hafa na hanaovana tsindry na hanaovana zavatra hafa indray ny zavatra tahaka izao zany zay tena fanairina lehibe ataontsika engane ka tena mba hanao ny asany mba ho fantatry ny eo anivo ministeran'ny atany fantatry ny eo anivony ministeran'ny toekarena sy ny volany asany amin'ny sampandraraha ho an'ny etra fantatry ny eo anivony ministeran'ny fitsarana ihany koa ny asany satria reo ambaratonga na ministera maro samihafa reo de manana ny anjara asa tandrifiny daholo manoloana ny fikarakarana zay atotataratasy zay sika zany de maneho fahavononana ary vonona mihoatra ny vonona aza
député fetra ary zay mbola tena anairana foana zany ho an'ny mpanohana sy ireo zay efa mandrafitra zany ao anatin'izay hoe hiara ifametanana ny filomarika Ravalomanana zay fa efa tongotra mbiandakana ny atsika ty fa io moa zany le hoe raha ohatra ka milaza ho vonona 100 isan-jato ny hafa tsika efa 200 isan-jato ny fahavononana anatsika député marina mihitsy zay de fanamafisako an'izay tenin'ny faniry zay aoka hitovy ny olom-pirenena rehetra ity tsy filambaniny ty zavatra ty aoka ho ara-potoana ianareo amin'izay zavatra tokony andraikitra tokony tanterahanareo sy tokony raisinareo fa ianareo ne de tara lava ianareo ne de tsy ara-potoana lava ianareo ne de mpanilika andraikitra sy ny tsy fahombiazanareo tsy fahatanterahany zao karazana fampanantenareo ailikareo mitady antony foana ianareo ny arahana rehetra ny arahantsika anena teto nge zany tena voaresaka anatin'izao zavatra koa nisany de ny eo amin'ny fitsarana sy no amin'ny samandrarahany etra raha ny fanirinay izay teo mantsy dia efa napetraka androany dia androany zany firotsahako fidiny ny filora Valomanana zany fa nefa moa zany no ny antony avy aminareo tsy avy aminay velively fa efa vonona tanteraka ny ato tantaratasinay ary mino fa tsy nay ny filora Valomanana rery ny kandida Ravalomanana irery fa nisy ny fampiresahana tamin'rehefa kandida hafa fa mbola tsisy nahazo izany izy ireo na anankiray aza de mipetraka eto mifanontaniana tsy sanatra iny jeu des îles akory no tsy tianay fa zava-dehibe ho an'ny tanora ary mampahery an'ireo atletantsika malagasy na tsy momba anaraky ny tokony ho izy ara tsy araky ny nampanantenana azy ara lay fotodrafitrasa sy ny fikarakarana andraisana an'ireo atleta ireo indrindra ho an'ny atleta malagasy ny tanora zanatsika sy ny ireo tanora zandritsika fa misy sady ny fitarainana fa de fa io mony eo aiza moa ty lazaina fa natao teny an-tanamasoandro aiza moa namboatra n'zao sy zao ny pisinina ara ny dobo filomanosana andro vitsy alohan'lay izy mbola ny fampitadiavana le fikarakarana sy fikojakojana azy ohatra mbola tsy nentina fana fa ohatra ny taony lamina ihany lay olana manahoana ny fiomanan'ireo atletatsika ireo ireo tanoratsika ireo tsy araky ny tokony ho izy de izao nefa sarotsaromana amin'le jeu des îles satria vaninandro manatantara eto amin'ny fiainan'ny firenena koa zany hoe isiny ny fifidianana sy ny fifidianana no filoha-pirenena zany zany hoe samy manana ny tompona andraikitra tandrify azy ireo na fikarakarana jeu des îles na ny resaka firotsahako fidiana amin'ny zany fifananana fidiana ho filoha-pirenena zany ka de efa tsy mahagaga ianareo mpitondra efa tsy izy tsony mihitsy ianareo fa de zao no fanairana ataonay mba handray ny andraikiny ny tompona andraikitra tsy akanavaka eto amin'ity firenena ity namana faniry ary adinodino lay izy na adino na mody varina tamin'le jeu des îles lay mpitondra de zao ny vokany tara izy ny tara am'izao fotoana zao fa tsy mifaninana velively tsy ny atyanivon'ny fanoherana velively nareo kandida fa ianareo mpitondra am'izao fotoana zao taratry ny tsy fahamatoranareo taratry ny tsy fahaizanareo mitantana n'lay firenena sy le raharam-panjakana amin'ny akapobe ny zao zavatra misy am'izao fotoana zao efa tsy tomompo no hafa ary mbola mamerina mifampahirezana satria misy mifitarainana ihany koa re am'izao fotoana zao na ho an'ireo vahiny atleta vahiny mandray anjara am'zany ny malagasy moa tsy tenenina intsony noho zany tsy fahatomombanana sy amin'ny fandraisana sy ny fikarakarana zany efa manomboka mivoaka ny feo mahamenatra dia mety sarotsarina tena lavaka satria ny zana tsy nampandalovina zao tena amin'reny lalana misy lavaka be reny fa any tsara soatra de iny dolo zany ny lalandrareo de mandalo ety akoron-drano fa fitohanan'ny fiara re tsy isy toy izany satria moa zany prioritaire zareo fa tarihana moto reny de misy kara maromaro fa mitohana sahirana ny olona satria ny andavanandro efa eo le mahasahirana fa mbola ampiny zay zavatra zay de zay le hoe tena fitondrana tsy matotry tya tsy misy ohaty fa de mifandrina engany mba tsy hisy ny fingapingana engany mba tsy hisy ny fitapitaka alao itovy ny sansany rehetra am'izao fifidianana filoha-pirenena ho avy amin'ny fahasivy ny volana novambra zao fa mety hoy ateo hoe mety fototra na oloha rano ny korotana raha mbola mitoy ny zavatra toy izao fa anareo aloha efa tsy tafavoaka intsony ny anareo no misalasala ny anareo hatramin'izao no mety ho kandida anareo mbola tsy fantatra ny anareo ny filoha-pirenena ankehitriny izay lehibe anareo anatin'ny vovonana misy anareo mbola tsy hitany mbola tsy tapa-kevitra satria androso tomaty raibe emitra koa tomaty reny be tsy hitany ihany zay asian'ny ainy dia zany rehetraetrany no anton'izao zavatra rehetra fahatarana eo amin'ny fahazona izany situation fiscale izany zay makasika an'iny satria inendrana zany ny préoccupation any araky ny teny frantsay toetrany jeu des îles rery ihany fa ny hafa
olana rerery manokana any zany a tsy haiko na olany mpanohatra ve zany sa olana izy zay namana faniry mahakasika an'iny ny azo nambara aloha de na ivadika de efa sary kely aloha zany tsika satria miresaka GDJ nge député fetra de ity zany le sary nivoakandroany zany a mandraiky fafa mihitsy nga PM zany zay le hoe may ambondrana hoa may endomboanjo hoe ho hitan'ny olona kosa ve ny avo retrana eto amin'ny tanàna zany de tena mifaritry fehitanana teny nanao fanadiovana zany de eny raha ohatra zany ka mandraiky fafa ny prime ministre androany a everina fa andray borety sy angady izy rapitso zany a am'ireo zavatra mbola tokony rofo le eto tanàna zany a satria zany le tianyle fanjakana seo am'izao sary zao zany de hoe mandray andraikitra ny fanjakana de mahavariana antsika ihany amin'ny hoe fa taiza moa zao fietsika zao tsy natao nanomboka 8 volana jona no prime ministre ty prime ministre ty ato akaikin'le hoe efa afaka andro 7 de anomboka le GDJ andray izy aty izy vao matsiarina andraiky fafa zany zay le hoe tena hanako na ny fahavoretrana sy ny fahalotona Tananarivo zany ny tena tanjona aloha zany fa naizananaty zany araky ny teny député fetra teo hoe eny itony koa endrika diversion daholo tony député fetra ny téléphérique diversion daholo reny rehetrarehetra eny fa tsy ahafoana ny adevitra amin'ny naturalisation ny andro rajoelona zay isy vondrikery maro be ivondrina atsoatsy no fanambarana lehibe mikasika izany rapitso amroa eny amin'ny andi bypass tsy ahafoana zany adevitra zany tsy ahafoana ny adevitra momba ny tale kabinetra zay fa betsaka mivaovao mivoaka moramora tsy kelikely malefadefaka any ambadimbadika any tsy ahafoana ny adevitra ny rehetrarehetra zany nanao diversion takonina ary anareo ambesan'ny olonareo satria zay le izy hoe malagasy sarotiny ary manana fijoroana iombonana enjana be malagasy am'izao fotoan'izao député fetra maraparana antsika an'ity misy adevitra kelitra ro resana ihany momba ny jesoany malagasy zay everina fa hitondranao fanamariana zay indrindra makasika ny fomba fanaony zao fitondrany zao ary satria nyresaka ianao teo a ny mahavoatazona any am'zareo anglisy lay talehan'ny kabinetra ny filoam-pirenena dia mifandray am'izay satria ela ny toratorahanyireo olon'ireo tsy Komoro tsy Afrika Atsimo tsy Madagasikara io a fa raha teto reny a mbola nezahanareo ny sarotsaromana fa sendra nay anareo ianareo ary mbola tsy mino fa tsy zay no farany raha resaka skandale anyreto hoe ataony reto mpiaramiasa akaiky amin'ny tena misy le skandale ndraika tena misy foanamakindray sika amaky anankiray tsika fetra amakindray aloha tsika alefaso ndray faly aloha vakitsika ndray leo amin'ny ny ministère ny toekarena sy ay le misy mangalatra vakitsika ndray efa tonga am'izany ve eo anivon'ny département fara zay ngeza saripady indrindra mbola tsy ty faly fa le eo amin'nivon'ny ministère ny toekarena sy ny vola ay ty le izy ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola de mampafantatra ny rehetra fa misy fanadiadiana ara-pitsarana mandeha am'izao fotoana zao fa ny adiadiana zay tsy tarihany eto anivou ministère nisy ny fisavana ny trano voapanga ty zao de tsy mazava voapanga iza ka nahitana fitomboka hosoka maromaro ka anisany hita tao amin'ny tao ny fitomboka hosoka amin'ny anara ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola cacheron sy amin'ny anaran'ny ministra izay anarana ahitana fahadsoana noho izany ministera sy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola de miala tanteraka amin'ny andraikitra izay mifampiditra amin'io raha hosoka sy fampiasana hosoka io na koa mahakasika ireo antota taratasy tsy voarakitra amin'ny fomba ofisialy eo anivon'ireo toeram-piasany ministera ka ahitana marika ireo fitomboka hosoka reo efa mandeha ihany dingana ara-pitsarana mahakasika izany zao nge mbola skandale vaovao ndray député fetra hoe eny anivo ministerany vola sy ny fitantanam-bola toekarena sy ny fitantanam-bola mihitsy no ahitana trangoatra zao efa fasahina miopapana kanefa raha misy département manana an'izay hoe tombony manokana zay amin'ny alalany reo tambokarama sy ireo fisitrahana manokana ho an'ireo mpiasa ho aminy de ity département ministérial ty député fetra marina zay voalazan'ny faniry zay na nresaka tombotsoa manokana azon'izy ireo sy ny sisa tsy hiditra am'izay itsony a nresaka tetotsika ndray andro momba ny resaka teknika kely moa izy tam'izay fotoana zay le misy hoe principe de non affectation fa efa anisan'zany fa zao nytiako atongavany zao nytiako resahana mafisina ho reny tany ho ren-danitra
efa fantatsika loatra ny fomba fanao a iarahan'ireo olon'ireo sy ny fifampiarovan'ireo olon'ireo a amin'ny fanodikodinana ny volam-bahoaka ny fanaovana kitrano an-trano ny fifampiarovana amin'ny ratsy fanafenana reny ny santionany anankiray reny ary minoy ahy ianareo fa tsy ho farany iny efotapitra manda de mbola misy manararoatra ihany ino no nivoaka fa ny mbola ivoaka reo fa tsy eo amin'ny fitondrana itsony reo olon'ireo minoy ahy ianao namana faniry sy mpiaino ajaina isany fa manjatonjato ny tranga izay ivoaka eo ny resaka fanodikodinana ny fanaovana osoka ny firaisana tsikombakomba ho betsaka ho maro ny asanareo ry bianko a ho maro ny asanareo ry samy mifinina ho sahirana ianareo tsy ho sahirana anareo fa de efa mila miomana ianareo anivo mipaky fa ivoaka ivany lela zay ny teneniko hoe aloha ny fifidianana no atrehana azasiana fanidikiliana azasiana ny fingapingana fa efa endriny zao hitanay a araky ny teneninay teo aloha teo zany za tonga de ivady satria efa mandeha ny fotoana any amin'ny resaka jirama tonga de misaoty marina hoe tsisy ifandraisany fa de izao efa andresahana kandida anankiray izy ty mahakasika ny jirama ny any amin'ny saofika any fandresahantsika tany any koa izy ty tany amin'ny rotaona lasa tany misy le orinasa frantsay izay efa nanomboka ny fampirarahan'ny fitondrana teo aloha taminy a ny amin'ny eritreritra amokarana herinaratra satria tena ilainy ty fireneny ty zany zavatra any inona ny zavanisy tamin'izany fotoana namana faniry misy zay efa tsy zoviana amintsika tsony a ireo le mpandrarà zay akaiky an'izao fitondrana izao mitovitovy amin'ny zavatra nisy mitovitovy hoy aho tsy mifanalavitra mihitsy tamin'ny fitakina zay natao marina hoe mbola misy le présomption d'innocence an'ilay raha matovo atazona any a Londres iny a fa mitovitovy amin'izay ihany nataon'izao fitondrana zao ny amin'ny alalan'ilay mpandrarà zay akaiky azy a ny amin'ny hoe fangatahana roapolo isan-jato ampetra bola misy sy ny vola ho ampiasainy lay orinasa ao amin'izany asa neritreretina ho atao zany a tany saofika ny fanarahana nefa tamin'ny fitondrana teo aloha dia 100 isan-jato de amidy any amin'ny jirama za zany tsy te hiditra amin'ny atsipriantsony asa mety tsy ho azonareo fa endrika mitovitovy ho iateo a amin'ny zavatra hiampangana lay tale ny kabinetra sy lay frantsay a miaraka amin'ny any am'izao fotoan'izao miara voatazona ny Londres any a ny nataony zao fitondrana zao ary tsy nahagaga tsy mahagaga ary tsy ahagaga raha tsy isy itsony le ataony ny teny frantsay hoe investissement hoe mpandrarà zany tsy frantsay no mitena azy hoe IDE na le investissement direct étranger fampiasam-bola mivantana ataona mpanambola avy any ivelany any tsy misy satria efa ny fitakinany tombotsoandrareo manokana no tonga aloha ohatran'izany teneniko hoe tany saofika izany ingeny tsy narakitra izy lay société afaka tonoa satria société Eiffage efa lasa izy fa raha mitory ange zany a be de be indray no taraiky eto e ary mampirisika azy mihitsy fa mety ataontsika amin'ny teny frantsay izy any arinany hoe mitoriry orinasa Eiffage avoa inona ndray ny karazana chantage inona ndray ny zavatra ny takiny zao fitondrany zao sy ny olony zao fitondrany zao maromarina kokoa taminareo a mahakasika an'le hoe ny vokatra roapolo isan-jato a dia to ty ho anahy fa zany ivaritra azy na de efa ny fananana ary fa 100 isan-jato ny vokatra rehetreo a de tonga de amidy mivantana amin'ny jirama ny zava-misy am'izao fotoana zao dia sady velona amina subvention efa sous sérum efa sous perfusion le jirama le firenena efa sous perfusion efa mivelona kely efa tazotazomina amin'ny oxygène sisa ny ainy amin'ny sérum sisa hitazomana ny ainy le firenena toraka zany ny orinasa mpanjakana jirama inona ny mbola ataon'le fitondrana nahita nyty branchement mory ty indray ngery zareo e fa ndresahantsika teto zay namana faniry efa volana vitsivitsy lasa zay tsy olana mihitsy gne fampitombona ny olona zay hoe isitraka an'izany hoe herinaratra zany any atokantranony any tsia tsy izay velively ny olanay fa le fomba fiasa sy fomba fitantananareo an'lay firenena sy lay orinasa mpanjakana mihitsy ny tena olana aminay inona no ataon'izy ireo tsy misy ny politika faboroboroboana ny tolotra namana faniry a tsy mazava le izy hoe raha ohatra anao ka ataoko hoe misy inona reny andraisako azy misy vary raigony 10 kilao dia mieritreritra ivarotra ny vary io ianao de fantatrao fa amin'ny akapobeny ny vary lafinao a eo amin'ny 100 kilao a isan'andro eo raha raisiko ohatrarehatra fitantanan'le fitondram-panjakana ny vary misy eo nefa 10 kilao ahoana moa zany ary no afahanao misatisfaire n'lay demande na le hoe mamaly an'lay tinady fa mila 10 kilao amboniny a
vo afaka mahazo vary daholo zany a ohatra ataoko hoe lay faritra kely anakirayna lay fokotany anakirayna le fianakaviana ray ohatra zay mihitsy ny olana jirama io nanaovana kitrano atrano aloha lay resaka fanoloana ndreny kojakoja reny ny orinasa zay sitraka n'zany fanoloana ny kojakoja fiarah-miasa am'ireny orinasa vahiny ny resaka gropy ny resaka solika famelomana n'ireo mivantana eo andamosiny zany hoe nytiako tenenina hoe sur le dos moa zany eo ambonin'ny fahantranyny vaoaka malagasy no mampanankarena ireo orinasa vahiny fidianana gropy mampanofa gropy mivarotra ny solika ny kojakoja rehetra tsy soloana araka ny tokony ho izy fa resaka inona ny fiteny azy hoe fople ilay piesy fanolo na le kojakoja fanolo dia tsy mitsahatra mitombo ihany lay vola mivoaka nefa miditra zara raha misy satria tsy sasatry ny amboarina ireo fitaovana ao amin'ny jirama de lasa famelomana fitaovana famelomana fotsiny zany le izy namana faniry ireo orinasa variny lasa miamanankarena miamroborobo miampanefoefo reo tompony zany groupe zany sy reo orinasa izay mifandray amin'ny jirama de le gasy kely le gasy kely mbola rebirebena firifiry am'izao fotoany tenena antsika izao reo olona efa nandovola efa nahazony devis miandry ny jirama mba ho avy ametraka ny comptera mba hahafahany misitraka n'zany herinaratra vokariny jirama izany reo a raha misy le tenen'ny teny frantsais en souffrance efa misy amanaliny inona nataon'le fotoram-panjakana anao branchement morony izy angalana ny foniny vahoaka ndray resaka populisme zato isanjato inona le atao populisme fomba ataondray andrendrehana ny saindrindra reo olona sahirana fa hoe tiana ase hoe miasa la fitoram-panjakana etsy efa misy olona efa vonona nandovola miandry fotsiny ny fandehanany fahatongavany jiramany tokatranony na mety olona trano vaovao mety trano efa teo fa zay izy vao na alohan'le vola afahany zany misitraka an'zay compterany jirama sy herinaratra i tsy zay nataon'le fanjakana fa velany antona any reny fa miresaka branchement mora izy dia faly zany lay vahoaka sa satria tsy mahalala reo olona sahirana moa indrindrandrindra na le atao hoe famille défavorisé ireo zany no rebirebeny ray satria araky ny teny frantsay de misy fomba fiteny frantsay manao hoe déshabiller Pierre pour habiller Paul zany hoe esorinao alainay ny akanjon'ny Pierre mba mpiakanjonao an'ny Paul mba am'zay zany Paul mba tsy hoe andraso hoe Paul fa i Paul am'zay mba misitraka ny akanjon'ny Pierre zay tsisy hafa mihitsy ary mahalaza azy tsara zay oam-pitenenana frantsay zay abridanao mihitsy le anankiray Pierre de alainao ny akanjony de atolotra ao an'ny Paul zay sisa ny vaholana hita n'lay fitoram-panjakana amin'ny lafiny maro akoatra ny fijapijapiny andreny hoe fanapiny ny mpiara-miombonantoka ireny tsy resaka ntsony ny vatsy tsinjitosika fameno zay tokony araikitry ny fidy fa reny endrika ireny zay ampiasainy indrindra ny olom-bofidiny hoentina manao propagande mialon'ny fotoana ataovy efa tonga saina lay vahoaka fa mbola hoavy mo hoavy eny ny fampielezan-kevitra ho avy eny zany fotoana zany ary maniry mihitsy zay nisy ny débat indrindrandrindra eo amin'ny samy candidat indrindrandrindra moa zany fa le filoam-pirenena ankehitriny ary alao koa isy ny débat aminay mpanaradisy isika mpanohana avy an'zany fa izay de vonona ndao tsika ifanatrika ale ho reniny vahoaka anao bilan tsika anao jeritodika zay ny zavatra izy anao tombany tsika taizany vita taizany tsy vita inany nampanantenaina de mahakasika an'ray le branchement teo ihany araky ny tegniko teo hoe tsy nisy ho iaho teo ny politika fampiroboroboana mba momba ny tolotra afahana zany manao hoe ity ndray fa zao nefa rebirebena tsy miova ny zavatra eo ampelantanana na ny herinaratra afaka fokariny jirama nefa ianao miezaka tsy miezaka fa mandrendrika saim-bahoaka ianao manolotra branchement mora any am'ireo fianakaviana maro anisa sahirana zany ve de zavatra ety araky ny tegniko teo hoe esorina ny akanjon'ny Pierre mba afahana mampiakanjo any Paul de ibridana zany Pierre zay le izy zay ka ao anatin'zay ohatra ny ohatra farany ray sokoara mahakasika an'zay jirama zay dia aloha resahatsika le hoe projet ndareo elakelan-trano fanazavana ny elakelan-trano anao lampe cobra rayal ondry zareo rayal 10 000 nisan'zay raha 1150 watt eo zany lampe cobra ray de anao kady tsotsotra tsika zany hoe tsika ndray tsy sanatria andiso ohatran'le 15% zay moa nylazay filoam-pirenena ahoana zany fa 5 isanjato ihany amin'ny malagasy no misitraka n'zany herinaratra ny jirama izany de manahoana hoy ilay filoam-pirenena ireo le 7 isanjato
tsy maninona fanao kaditsika fa tsika tsy hanao an'izay na tsy mijery ny taratasy ato ary tsika dia izao averiko indray mandeha ny eritreritrry zareo sy ny anatin'ny tetikasa izay mbola andrendrehan'ny saim-bahoaka nefa tsy nisy ho iato eo ny politika fa piroboroboana ny tolotra ny offre zany io resahako dia mila 150 watt ny lampe cobra ray ray alina lampe cobra ny eritreretiny zareo ho atao mbola andrendrehana saim-bahoaka ka raha ampitomboanao zany ny ray alina 10 000 ampitomboanao 150 watt manome 1 500 000 watt na 1,5 mégawatt zay ny kajy tsy diso ohatran'le 15 plus 89 zay tsy manome sa tsy diso ohatran'le kajykandrona ohatran'ny aitsika zany lasa 18 fa tsy 19 ohatrany tsy de tena manavanana loatra ny zalahy le kajykandrona sady tsy mahay asa marika izy hoany tsy mahay de zao ary fanontaniana mipetraka misy ve nitolotra afahana mamaly an'izay lampe cobra 10 000 ho apetraka reo izay 1,5 mégawatt aiza ho aiza nisy politika ve fa nisy niomanany zany nge nila nanticipeny zany nila miprévoyevany zany hoe gérer c'est prévoir fa de fahoalina fampanantenana alefalefa ohatry zao fotsiny le fampanantenana dia ny délestage lazaina fa 3 herinandro teo ahoana tsika am'izao fotoana zao namana faniry aiza ho aiza tsika mpanaraka ny fandarana miara-mamonja ny am'le nampanantenain'ny filoham-pirenena izay nanereny tsy hitako mihitsy aloha mbola hijanona an'ilay ministra angovy eo amin'ny toerany am'izao fotoana zao sa mbola mamy ve ndre mato-ministra lay misitraka n'lay tombontsoa lay voninahitra lay mpiambina le mpiambina ny fiara ny tombontsoa maro isan-karazany manodidina an'izay raha zany eo amin'ny toeranao aleoko mametra-pialana alatsiny fa naneno ny ihana dia zay zany hoe firy ara firy nefa voapetraka am'izao fotoana zao firy zany raha ohatra ka hanao an'io na efa nanao an'io amin'ny apahany ianareo am'izay le hoe omena lampe cobra rayal ray firy nefa vita am'izao fotoana zao azagaga isika fa itombondray zany ny fahatapahan-jiro itombo ny délestage itombondray ny problema atsika manodidina ny tsy fisian'ny jiro zay ny fomba fiasan'zao fitondrany zao zay satrinay de ho atao na androany androany ara ny fifidianana satrinay na androany androany ara fa ty mpanaradi ny ataonivony KMMR manohana ny marakaravalomanana kandida fa nefa nisy ny tety andro efa napetraka zay tsy najainareo ianareo ihany nametraka an'io ianareo ihany namaritra an'io ianareo ny nanondro an'io tsy tanteraka reo le izy araky ny tegny teo inona ny antony vaky lo reo ao ho kandida ve andre matoandry rajoelona tsy ho kandida ve andre matoandry rajoelona mbola azo an'la certificat de nationalité ve ingarainy tsy azo ve izy iza ny kandidatsika tokony asolo azy raha tsy hanao izy zany mahavaky lohan'ireo olonareo efa volony efa fantatry ny vahoaka malagasy ny any andohany any efa fantatry ny vahoaka malagasy za mino fa ho fombafomba marina tsy fombafomba tsotra fotsiny fa engane mba tena fifidianana adio mangarara hoekeny rehetra no tanterahana am'zany fa 7 volana novambra zany ary aty alohany mba tsisy ny fitapitaka sy laingalainga fingapingana atao amin'ny kandida izay tsy mitovy hevitra sy tsy miaradi am'izao fitondrany zao namana faniry eny ary isorina ny député fetra de isorina ihany ko tsika rehetra nanaraka de fandarany ty marana atsika ny fandarana sary mahafinaritra député fetra zany satria am'izao fotoana izao moa zany dia etsy amin'ny karlitaona anosetsy zany ny antoko politika rehetra manao sonia lay charte de bonne conduite zay etrehany ny fifidianana tena vonina isika vonina ny filoha marika ravalomanina zay kandida ravalomanana ny kandida ravalomanana de hitatsika mihitsy io marika ravalomanana 2023 io le sary mahafinaritra kely eo ambany io vonina ny kandida ravalomanana vonina ny KMMR komity mpanohana marika ravalomanana vonina ny antokotiko Madagasikara vonina reo antoko politika miaradi amitsika ny olotsitsika ny olotsotra ny malagasy ary mahatomo ny filoha marika ravalomanana hiarika zany hoe charte de bonne conduite zany dia zava-dehibe mihitsy zany tena any am'le fotopisaina hoe ndao fa satsika hiarika
am'izay mety ho adversaire ao anatin'ity lalao ara-pifidianana ity satria mainka ny anavotana ny firenena mainka ny anavotana ny voaka malagasy iny sary iny mamarana azy député fetra everitsika fa mbola misy ny vaovao azo resahana malokaloka ny vaovao rehetra ny resahantsika teo vaovao an'ny ACC vaovao an'ny any Londrany ny tontolon'ny arabato ny vaovao an'ny resaka GDGIL ny resaka jirama sy ny sisa fa mba ny farana tamin'ny vaovao nafinaritra ny vaovao anivon'ny ministera ny toekarena sy ny volako nentintsika teo scandale foana fa zay mifaniritsika de zao engany ka mba hifarana tsy oela ny fiarahana am'reto fitondrana mampahory sy mampijaly vahoaka reto ary ny fifidianana amina maranatsika zany de miomana hiatrika izany tsika tsy mitaraitana mepakytsika ary tsy mifendro any koa tsika fa ity de efa tena fiditsika ty hoe ndao fa hiatrika tsika ary de zay de amarana koa azy osy tontomota zay la peur ozy izy va changer du camp de zay le izy zany de camp de iova zany le camp zany iova any am'zareo le tahotra zany de rehefa miova ny tahotra zany isika ndray kosa manana tanjaka etrehana an'zany rehetrarehetra any de ianareo any am distrika sy ny faritra rehetrarehetra any zay efa nara ifandara-potoana ho avy reo tompona ndraikitra samihafa hitondra ny toromarika amin'ny fananganana ny rafitra komity mpanohana marika Ravalomanana de efa mampiomanedy nareo any varatra ny sasany satria efa miomana iaraka ny solombamboaka atsika zay efa vonimbonina mbola iverina mibetsiboka andry député géry sy riakama rehetrarehetra rehefa avy tany boeny asimoansinana zany efa ho avy any koa ny namana solombavamboaka zany fa da momana avao zany anareo zany fa ho avy avao hitondra an'izay toromarika zay miaraka amitsika ny solombavambahoaka sy ireo birao politika zany eka koa da miomana koa andrareo ana faritra atsimo atsinanana zay mahazo ny ilana atsimo any zany faritra nosy sy ny rehetrarehetra fa ho avy any koa zany délégation iaraka amitsika anangany any KMM zany fa sy maintsy miezaka atsika amin'ny fifidianana ho avy io zany amin'ny fanohanany Marc Ravalomanana fa Marc Ravalomanana vao efatatsika zay raha ty fa de mametraka ny veloma mandrapitafa sady misaotra ny député fetra misaotra ny tonton Mota misaotra ny Rena Rabe Mananjara ihany keo misaotra namana rehetra randray anjara napita mivantana n'izao fandaharana zao ary misaotra tsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany fandaharana naharitra ny haino hatramin'ny farany dia am'izay ihany koa no ametrahana ny firaritsoa atsika rehetrarehetra samy ho velonaina anana fahasalamana ho tahin'Andriamanitra fa dia tsika dia mametraka izany asa rehetra ataotsika zany eo ambany fiarovanaandriamanitra na inona atao fa tsy ho vita ny herintsika araky ny teny satria nentsika mbavaka foana zany indrindra ao anatin'ny tiako Madagasikara fa na ny KMM koa de ataotsika tahaka zany de zay ara fa tsy misy ho amatahotra itsony eto tsy misy mifampiororo tsony eto afa ny tamin'ny 2024 afa tamin'ny 2024 ary mitodika manokana ampitandro filaminana sy ny fitsarana mba hijoro iaro zay rariny sy ny mariny zay fa tsy hitanila ary sanatria hitongilana makany am'izao mpitondra fanjakana zao satria ny ainanay zany fahavolombelona zany zay ka dia mampahery atsika rehetra tsy misy mifampatatahotra zany tsona eto fa samy mitovy mandra-peona mandra-piresaka amin'ny fotoana manaraka indray tompoko misaotra tompoko